Zoma sabotsy zao tongava eny amin'ny station Shell Akatofotsy, station Shell Beorilika, station Shell Mahavoky. Manjifa solika eny amin'ny Shell dia mahazo loka eo ny eo. Fanomezana Noël tiana atao anao le kely, promotion de loka karazany telo, izy tombola azonao moto scooter, télévisionna subwoofer, izy daholo ariny membra, tolotra manakely de 18 novembre hatramy décembre, reto avy mifinday amin'izany avandra, avy de manatondry ho akiala Sandra. Techno Pop 6 série, Techno Command 19 série, Techno Spark 8C aussi, mahazo loka diavy manao selfie. Techno, expect more. Spaghetti Primo, Sara Calitano, Simirecta, Mura Masakati, Tapatapaka, Masiro, Mavuki, Matefna Sara, Mapilenda Lenda. Sara coucou, miaraka amin'ny Spaghetti Primo, tsy tionvolanao koa izay fatra mila ampiasaina ihany fitiny. Vaovao be, efa misy izao ny Spaghetti Primo 300 g, vidiny mora kokoa amin'ny fatrany saza ampiasaina. Tsy misy ambony tehirizina intsony. Miaraka amin'ny Spaghetti Primo 300 g, tsy tionvolanao koa izay fatra saza ilaina ihany vidiny. Spaghetti Primo, ankafizony tena spaghetti. I feel good! Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana amin'ny vatana amin'ny fomba amin'ny vatam-batana. Vavaray feo dimy. I feel good! Miarahaba antsika indray amin'ity maraina ity. Raha zarza laha zao dia le manany ihany hoe 7 volana novambra. Zany no any rehefa mijery sy miondrika mitazana. Sady misento ano mitsiky no miome. Oerany zavatra efa nambara no niova efa tsy tahaka zao eny an-tany. Tsy de mazoto miverina mo ny debanareo fa tsy maintsy miverina. Nul ne peut tenir ses paroles sans acte. Zaho zao mahay eno zavatra somary mampimebetsaka de manao kisarisary aho hoe eno ene miresaka ho ny vitesy ny fiarakodia de ny frein ny vavolombelona de io n'ilay première mantsen'ilay marche arrière hoe izahay tsy mba namana zay miemotra de izitra le marche arrière de hoy izy hoe izahay tsy hanao intsony. Tamin'io fotoana io de mitodika any amin'ny rindrina ny lohan'ny fiara ary manakaiky ny mura. Hainareo ny mura, eo amin'ny mura no midona ny rendrarendra sy ny siasia. De samy tavela teo, ny première mandatsa ny marche arrière, ny frein manao vavolombelona mijery fotsiny. Ina moa ny dikany sazy miantona, ina ny dikany sazy miatra, ina ny dikany didy folo, ina ny dikany figadrana. Fa raha mbola tsy misy ny fiverenana amin'ny kabary sy ny fanambanana mpisotro tangena, tsy ova ny fiarahamonina. Mba eno ikely rebe mokon-dofa ity tsy miverina indray eny-roa fa aza mafisofina, hoy ny iran'ny mpanao azy. Fa sikolombelona be siasia, ary tsy mety raha izany no atao hoe fitia. Mba eno ikely na mpanao politika, na mpitondra fiangonana, na mpitarika fikambanana, na isika menakavy. Maro no mifangaro, maro no mifampiaro am'izao, fa tsy mahay maka ohatra isika. Jereo aneny karana, rehefa misy ny mahazo azy, rehefa misy ny mahaory azy, raha arabola na araboina na aratrano na fahoriana, miara-mirona izy mifampiaro. Jereo ny sonoa, efa nahita sonoa very entana, ray andro ihany de feno indray ny entana. Efa nahita bonobo, tsy olona izany. Fa irony rajako irony mifanenjika eran'ny tokotany, eran'ny arabe ary mangalatra sakafo amin'ny épicerie, ny bonobo, karazana rajako, ireo lehilahy ray vehivavy 10. Vitako ty hoy izy, fa rehefa tsy vitany miantso vonjy izy. Ary rehefa miantso vonjy izy, lehilahy maro no tonga, bonobo lehilahy fa tsy olombelona. Jereo ny babakoto,
rehefa ho avy ny lozana misy olombelona manafika ny ala milaza izy hoe tandremo ary ny akanketsika indrindra zareo ny amboho ny kivà ny alika mahay mifampiaro ireo miaraka amin'ny meute fa rehefa tsy meute ny atao de lasa enjeny ny maditra irery eny misisy ny alika boka hoy zahay hoe ny adalan'ny olona azy omehezana moa fa ny adalan'ny tena leo tafindamba satria aza manararoatra rehefa marofetsy sy mafy ny manodidina anao fa rehefa ho avy ny zavatra tsy omby ery ambany ery tsy isy anampy anao anosika eo tena zay mihitsy le zavatra zao. I feel good. Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana amin'ny vatana amin'ny fomba mivatambatana vava ray feo 10. I feel good. Orange, papier toilette, sorte d'eau. Manoltanao Inona moa tsy efa entin'ny rivotra rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vava hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Dumont. ny fandarana nefa dia tsy miala midrafy Zay mandeha vahiny, zay manasa olona. Alasy mahitana vilaka misy moasa goty. Manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraina. Sady miala voly ianao, no mahalala vaovao ianao, no sady mitsikalikany ianao, maraikitra e. Tsy mandeha amin'ny zélone, fa tianareo foana e. Mahasana ny tontolo mpiainanao. Orange. Nahazo endrika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette sorte d'eau. Ave dia miaravantsika ry avana ity faraparan'ny volana novambra ity dia miaravantsika rehetra manakory tsara nanoratra deba teo fa ao antsika rehetra miaino sy manome hevitra momba ny filgody maro isika manome hevitra hoe tia indray atao saika se Jesoa iny ataonay filgody androany aloha fa mbola mila travy kely le izy koa moa zany araka ny resaka efa natao maly maro de maro zava-misy de aveo indray saika ny kitapo latsaka tare tsy mba zaza ndray koa natao filgody koa fa mbola tsy tapakevitra ihany fa mbola mila fanazara-tena kely ihany koa rehefa aveo indray moa saika hoe ny soa ny tiana ho atao ary tsy misy mieritreritra ratsy angamba amin'ny hevitra hoe raha misy famoahana zavatra anaty réseaux sociaux raha mifahalalako azy tsy buzz ny tadiavin'le olona tsy buzz satria ny buzz nge tsy afaka i-buzz nge tsika eto raha ny isan'ny olona manaraka sy ny sisy ny tena matanjaka indrindra nge eto raha 1 million zany efa lahoana vao mahita followers an'izany rehefa miresaka dia mba hevitra tiana ho avoaka kokoa na tiana ho hitan'ny olona kokoa lay izy angamba no lay hoe mitady buzz ny buzz manko karazana maro boninahitra fa ny fahafapo anankiray trandreny hoe raha misy sarinao avoaka n'ilay olona malaza dia enao mbo eo an-damosomosiny eo zay le titianao kokoa noho ny buzz fahitako azy zay maly am'izay voanijery izy daholo moa tao an-damosiny ngiany teny an'iny le sportif resantsika be dia be fa aza hoavy rangany 320 rangah dia le verba endratra rangamba dia miarabantsika rehetra tsy maty foa manaina miaraba goty antsa i bandekama miara miaraba goty miaraba nareo mirahalahy antsa sy erika miaraba ampiany ihany koa ny buzz moa zany miaraba rapitso moa ny dia efa apetrako zao miaraba nareo rapitso za hoe manantena ho velonaina koa rapitso aloha izany ary miaraba nareo rapitso am'izay tonga dia mikozana ka za rapitso dia le hoe buzz ny resakitsika sy ny rehetrarehetra le clair le ny buzz-ndrava koa zany ny tsika ny mieritreritra zany hoe ny olona mitady buzz raha ohatra ka tokony any amin'ny amanetsiny any fa nito amintsika angamba raha zany za zao misy olona ato sao dia tonga dia miteny namany moka zavatra mampahakamo izy ato buzz mao hoe apartao zany io zavatra io finy ty buzz ty le buzz ne tsy dame hoe nahita jeu de dame zay ahako lasa aloha sy raha taneto io ihany ohatran'ry nareo namatsika zay nikiry tao anatin'ny 3 andro efa trandro anitsy ny fandaratsika dia
mba tiako hipropose izy ireo amin'ny feel good izany mba tiany feo any fa i 224 raha tsy nefa SMS mitofoka angasana n'inony tsy hoe resy akory a satria buzz ve nitadiavinao de SMS mitovy foana alefanao isan'andro numéro an'le olona io dia 033 1 224 enao fa tsy amelako anao anerany marina de nahita jeu de dame mamaly de tsy tadidiko ny toy toizay moa ny resaka nataontsika teo bebe ny vaovao mifamaofao tena maro izy ato famaofao etsy aroa etsy manana etsy mametraka an'izao etsy tsy manao sinio etsy manohatra etsy zao tsy makaroa avy eo misy ny firiny ministre de miteny hoe zao de zao de eo tsika mahita izy tsy zay marina eo tsika mahita izy de madame Nina ny alatsiny betsaka mihitsy fa ny eritreriny de araka le tenin'ny Gauthieu hoe tsy tena izay loatra fa ny fitavozavozana maneho hevitra sy ny miteny sy ny mikabary no manahirana atsika eto misy zavatra azo raisina ny tenen'ny débat teo hoe hoy ilay hirany eno sombinaina nandalindalo tao tsy haiko atao fotony voankazo anara reny aranao sombinaina ny dalan'ny olona mezana moa fa ny dalan'ny tena mba tafio lamba amin'ny akapobeny a misy mifandray amin'izay ny zavatra mitranga rehetra fa io ny zavatra tao anatin'izay 3 andro zay a zay ifanjanjanina miresaka de any amin'izay oabolana zay foana ny totonany hoe na ao anatin'ny endry tena endry miteny aza misy hafahafa ihany ao anatin'ny mieritreritra fa marina ny lazainy a misy diso ihany satria eto olona miantso raha miteny hoe mba misy fanamarinana kely ny fanamarinana de zavatra nylazain'le olona ka hamarinina hoe marina tokoa izany fa matetika fanamariana ny tian'le olona tenenina de fanamarinana ny tenenina io tahaka ny miteny ka rehefa miteny ianao hoe inona ny alefasina any diso zay fa rehefa tenenina vava fotsiny izy mety alefasina sa tsy alefasina raha tsy ambody fasina izy tiako fa rehefa misoratra kosa na tavela ho azo jerena indray raha pitso ravaka pitso tokony atao marina ohatra zay fa be deabe le manahirana kely imeritreritra azy de mpamosaky resaka an'izay koa teo hoe ahoana ty kilalao be théâtre ahoana ty théâtre anareo menakavy ty film le film tantara indray miseho teny hoe enim-bolana heritaona nareo manambola zay koa manambola zay efa manomboka zany zao ny fampiakarana ny roatra ny zavatra za koa maly ny resaka CGSOI mino fa raisin'le tompona andraikitra mpitiavana le fanamariana fa raha nareo tompona andraikitra ny teny isaky ny misy resaka hoe aza politize nareo ny anina enareo ne le manomboka mampiasa an'le verbe zany tena mariny le verbe ne conjugué pas ce verbe tout le temps koa rehefa miresaky satria izy ny politize iny zalo tsy hoe anosy anareo tonga lola resa de mba lefasirana ohatra zao no miteny zavatra hoe mba jereo raha nga le zordira fa tena mijaly tena mba jereo raha nga le eo mena varatra makeo amin'ny aigle eo misy tsara taretiko le izy tena atao amin'ny akavia amin'ny fiarako le izy mijereko en couleur mafana fako de iteny ve zany tompona ndraiky aza politize nareo le fako ka zay indrindra hoa rehefa miteny ianao de ohatrany hoe miresaka politika foana ka raha politizena koa raha andao raha nga politizena ohatraiky fa maninona le izy mampitahotra be vea ny tena loza io ndray zao tsikafokafony eo anosy aza politizena raha ngany tsikafona mefeny ndray io de iandrinina ndray io voalana tokony hofoanana koa ny tsikafona satria ny kisoa ihany sisa mihinana ndray ka be zavatra rehefa miteny zavatra misy ianao telo arivo ariary ny raisarety tanana amin'ny tsikafona tena enjana be rehefa mba miteny zavatra ianao zavatra misy me manjaka ho io tsikafony io eo amin'ny lakan-drano andriatany moa ve ho le tao andavamamba io mbola andriatany ve io le andavamamba le mamakivaky be io de manomboka eo ny ranonanosy tamin'ny voaingakaingany izy no teo amin'ny fefany zao izy efa manomboka mananiky ny atsasany vo avy io orana io tonga de miroborobo be ndray io de ahoana manaitra zany zay zany io zao manaitra zay io
fa de ahoana zany a ny atao président raha mibozako tena zany ahoana atao président Lucien ahoana atao akory atao président de eo ihany koa ny zava-misy ny miezaka mafy zao kosa aloha mba misy ndray kosa nitoraka voninkazo ho an'ny polisy sy ny zandary ny indrindrindrindra tsara ve ry Gottliban zany misy zavatra am'lay ny polisy sy ny zandary zao a tena atsony izy de vetivety kely de tonga ary tratra foana le olona tratra foana eo zao moa zany ny hoe uzia na ny unité spéciale d'intervention ny polisy ny gendarme misy maromaro izy ao ny polisy misy maromaro ny uzia ny fipy ny sagy ny gira ay karazana izy zany ary unité d'élite daholo ireo rehetrarehetra ireo de miasa mafy ny gendarme koa ohatran'izany raha nisy namana teo mbato miravavy zay nendahan'olona tany anaty bus le izy de tonga izy de niantso tratra le mpangalatra ao fa saika namaly lavo ary le izy saika mamaly foana de lavo de ahitana fitaovam-piadiana mahery vaika efa tsara zay fa miezahana izy aloha na izy voatifitra na izy voentsika ka vo de izy voa iny lavo voalavo izy zany spectacle an'la zay tsy maintsy tsy anay io ka azavaina kely anareo ray aman-dreny fa tsy anay le izy ka fandry zareo tarika satria zareo miakatra senina fizahako mamorona ty ambadika anareo ray aman-dreny zay mifanena taminay tao anatin'ny andro maromaro ta miaraka amin'ny ankizy eny rehefa rivariva mbola mameriny any are mba tahirizo re le tsy ambaratelotsiky mila makany amin'ny miara-manonja ondra goty fa zay ny teny olona atao commentaire ato hoe makany manao iny tsy anao any mitondresaka any amin'ny miara-manonja onga fina ataoko anko za raha eto amin'ny rdjeko miara-manonja ohatry miakanjo menamena zay de izy manao hoe raha manamboly nareo manamboly zay tsy zay nendry zareo any zao za tsy mananako za moa zany sa zay le olona le miantso zay mbo tiany ataoko zany hoe miala eto amin'ny rivotra de makany ve de zay zany ny anjarana eto moa misitony zay zay koa nefany mamea vahaolana hoe zao re atao fa miaino ve misy miaino hoe misy kosa misy hoe tena mba miaino kosa le olona misy miaino de misy manatanteraka anareo mpiaino rivotra ihany koa rehefa tena pozitif ny zavatra rehefa mba miantso ianareo tsy mandoka akory ny ilainay koa fa mba mirona makany hoe tirangamba zavatra mety tirangamba zavatra mahafinaritra de mirona makany isika satria zao ane ohatra zao raha ohatra miresaka an'lay publication nataon'le olona iny le vehivavy sisy nisy zao resaka karaté nisy resaka mpanakanto eny amin'ny arabe misy resaka CGSOI misy ny zavatra maro samihafa raha vao misorotsorontsika miresaka misorotsorona matematikena maso sisa ambadimbadika tsy voatra be mihitsy tsika amin'ny akapobeny raha vao manao ampondra fijery baolina itsika ka miteny hoe nenay Allemagne ihany efa tsy hijery coupe du monde iny tsony ve nareo reny zany zao satria efa niala le Allemagne satria le fomba firesaka io lay fomba fiteny io ary le fomba fijery zavatra io amin'ny akapobeny amin'ny tany ny tongotro za io atao ohatra isan'ny pointure 42 ohatra na pointure 42 rehefa mamindra oui Ramsey Marcel définissez-moi le verbe marcher marcher c'est avancer non Ramsey Marcel marcher c'est tenir debout et avancer non oui Ramsey Marcel ino tsara marcher c'est mettre un pied devant l'autre sinon on n'avance pas zany hoe le tena définition sotra indrindra ny marcher io mettre le pied gauche devant et puis le mettre le pied droit devant et on avance ny resaka tao hoe mafana tokoa moa zany tao anatin'ny fotoana lavalava iny mampalahelo ihany le izy ary tsy fantatro zay zavatra efa nitranga ry namana telo efa da efa nahazo okelainy zay de manao finaritra mandritry ny fadim-bolako Softex bleu sy violet no ampiasaiko na amin'ny atoandro na amin'ny alina milamintsaina tsara no sady mahazo aina na le violet vita amin'ny coton na le bleu vita amin'ny alvéolé mety be amin'ny vatako daholo ny vidiny mirary hatrany
Fly Technologies afaka anjifanao ireo entana azo antoka avy amin'ireo marque fanta-daza maneran-tany: climatiseur, réfrigérateur, congélateur, gazinière, machine à laver sy kojakojan-dakozia maro karazana. Ao koa ny smart TV, ordinateur, imprimante, téléphone solaire, smartphone sy accessoires samihafa. Tongava ary eny amin'ny magasin Fly sy ny mpiara-miasa aminy manerana ny nosy fa fanomezana marobe no miandry anao amin'izao faran'ny taona izao. Fly Technologies, la technologie pour tous. Hoanao, hoanao vanao transfert. Fantaro fa miena 10 isanjato be zao. 10 isanjato be zao frais en transfert rehefa manao izany amin'ny application Orange Money ianao. Ary mahazo tombony bebe koa hatrany rehefa manao transfert. Orange Money, sara ny miena hatrany. Kibanao softy toa azafady. Merci. Ay, softy toa. Naona zany mifandehan'ny toa sao. Tono tena tsara rehefa mivoaka. Malefadefaka izy, nefa matevana. Ay. Marary kibo ianao zany. Alors angamba indramo kely aloha zany papier toilette softy toa anao zany. Merci ranga. Sao dia mba misy vese asondramo kely aloha zafady. Nahazo endrika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette Soft Doux. Misy ny mandry aloe vera, lavande, vanille. Hoanao mihitsy ty lala goavana joli bonbon miaraka amin'ny Joxy Pecto. Mety azonao fanomezana lehibe toy ny motoscooter, TV écran plat, subwoofer ary bon d'achat ahafahana miantsena any amin'ny tranombarotra lehibe. Fanomezana hafa mihoatra ny 10,000 isa ihany koa no zaraina manerana ny faritra. Ny lalao dia manomboka ny 7 novambra ka hatramin'ny 12 desambra ho avy izao. Toy izao ary ny fandraisana anjara. Manangona finosana bonbon Joxy Pecto Fuluis izay ahitana jok glacé sy jok ary Pecto dia atao anaty valopy midy tsara. Asio ny anaranao feno ary adresy ilarana finday. Atero ny mivata joli bonbon eny amin'ny épicerie, magasin Aigle d'Or, super musique Analakely, Fouille BJB akaiky anao na koa en poste, boîte postale 82 83 Tsaralalana. Ny fisariana dia ny valo janoary 13 amin'ny 7 ao amin'ny TVM sy ny TV Plus Madagasikara. Manakery na fony taloha na fony vaovao. Wow, sanana rehefa takana tele, takana izay lesy. Tsy tanay zao le baolina maty teo. Manaova tra mandehana makany amin'ny magasin Cosmos. Za zao mividy télé grand écran Smart TV sady amin'ilay hika farany. Tsy possible lesy zany. Aiza no atratraranay an'izany? Miaraka amin'ny tolotra Crédit Cosmos mirindra, afaka mividy écran plat lehibe, fanaka, finday, électroménager sy kojakojan-tokantrano maro samihafa. Ny entana rehetra dia azo alozy kelikely daholo hatramin'ny 30 volana ary aza dino fa 0 dépôt. Ny vidiana dia izao ary aloavy amin'ny 2023. Ankoatr'izay dia aza dino fa misy koa ny tolotra manokana ho an'ny Coupe du Monde manerana amin'ny magasin Cosmos rehetra. Ay, ho any amin'ny magasin Cosmos akaiky azy zany. Aloavy araka ny fahefanao ary miaraka amin'ny crédit mirindra. Cosmos, votre partenaire de confiance. Batimax se rapproche encore plus de vous. Bienvenue dans votre nouveau magasin Batimax Tsaralalana, ex-Safina. Carrelage, luminaire, électricité, sanitaire et des milliers d'autres articles. Batimax, la qualité au meilleur prix. Tamin'ny fifanana tao amin'ny Orange Digital Center nahazotra efa izay hitako hoe tadiavina amin'ny tontolon'ny asa. Noho ny anarako mianatra momba ny cloud computing nandritra ny 3 volana tao amin'ny Orange Digital Center ny tenako. Nahazoko fahalalana be dia be amin'ny resaka administration sy sécurité infrastructure, fomba fiasa DevOps, service AWS fampiasa vitsivitsy. Manentana antsika tanora ohatra liana sy tia handalina amin'ny développement informatique sy ny cloud computing. Midira amin'ny page Facebook Orange Digital Center Madagascar. Orange. Raikitra indray ny fety atao Nitel Mobile. Ndao hiaraka kalazany Coupe du Monde sy ny Noël miaraka amin'ny Nitel. Mandritra ny volana Desambra dia mizara fanomezana Nitel koa tonga avy any amin'ireo revendeur Itel misy famantarana ny tolotra fa marobe ireo fanomezana ho zarainy. Marobe ny vokatra Itel toy ny A58 série, P38 série izay efa nafapoanao hatramin'izay. Aza tara ary fa miandry anao ny ekipan'ny Nitel. Ary tsy tapaka ihany koa ny page Facebook fa misy lalao isan-karazany azona loka marobe. Itel, enjoy better life. Jusqu'au 15 janvier, tentez de gagner avec notre grande tombola fin d'année une superbe voiture. Participation valable
pour tout achat dans tous les magasins Cosmos et sur le site www.cosmos.mg. Aussi, profitez de nos offres promotionnelles. Possibilité d'acheter à crédit avec l'offre Crédit Cosmos Mirinch. Achetez maintenant et payez en 2023. Cosmos, c'est des produits originaux avec garantie, une livraison et une installation gratuite. Un service après-vente professionnel. Cosmos, votre partenaire de confiance. Inona sakafo matsiro indrindra tiana hohanina zao? Paty sardine. Sandwich sardine. Salade maivana nefa matsiro, asiana sardine. Safidio ary ny sardine Annie dia ho hitanao fa tsy ho afaka ambavanao ny tsirony. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina ary mora vidy. Depuis 10 ans, Ambatouvi œuvre pour le développement de Madagascar, favorise de multiples activités et opportunités, crée des milliers d'emplois directs et indirects en cultivant de nombreux talents, permet le transfert de compétences et savoir-faire en faveur du développement local et de l'économie malagasy. Et cela en s'assurant de préserver l'environnement et la biodiversité pour les générations futures, afin de donner à tous une chance de réussir. Ensemble, avec Ambatouvi, sourions à l'avenir. Audio. Vavao mafana be ho antsika fihinana yaourt. Manana vavao roa lehibe ho antsika ny yaourt ity. Ilay yaourt efa fantatsika amin'ny tsirony sy ny kalitaony. Vavao voalohany, miova ny poan'ny yaourt ity, lasa mafatifaty kely. Vavao faharoa, miverina ariary ny vidiny. Tsy lainga io tena lasa ariary ny yaourt ity. Manomboka zao, rehefa hividy yaourt ity eny amin'ny épicerie, ariary dia efa mahazo. Ity, naturellement bon. Intelsia, acteur global de l'outsourcing et leader de la relation client à Madagascar, continue son expansion. Rejoins une entreprise ambitieuse et dynamique avec plus de 2700 collaborateurs, 2 grands sites à Antananarive et plus d'une vingtaine d'activités dans plusieurs domaines, comme la télécommunication, la transformation digitale, le e-commerce, le secteur bancaire. Bénéficie de plusieurs avantages comme le transport, une cantine gratuite et la prise en charge de tes soins médicaux. Nous recherchons plusieurs talents, des conseillers clients expérimentés et des superviseurs dans le domaine commercial, technique et du digital. Des talents dans les ressources humaines, la communication, l'informatique, la formation. Fais le choix d'une véritable carrière et envoie ta candidature à l'adresse recrutement.madagascar@intelsia.com. recrutement.madagascar@intelsia.com. Intelsia, be great together. Mazoto manery miaraka amin'ny bon appétit. Safidira vokatra bon appétit any metsiro hafa mihitsy ny sakafo ataonao sady manome tsika ary fifaliana lalandava ho anao sy ny ankohonanao isanandro ireo vokatra bon appétit izay ahitanao ny menaka zato isanjato vita avy amin'ny tournesol, farine, tomate concentré, maïs doux, champignon, sauce soja, sauce huître amin'ny kalitao tena tsara nefa amin'ny vidiny mirary. Hitanao eny amin'ny mpivarotra rehetra mahazatra anao. Bon appétit, le plaisir de manger. Rehefa mikojakoja moterana fiara dia tsara raha menaka azo antoka no ampiasaina. Izany no mahatonga namanoro ireo manamboatra fiara eto amiko tsy ampiasa afa tsy menaka Shell. Eno tsara anie izany motera izany milamina be. Ny menaka motera Shell Helix dia natao hanome vokatra tsy manatsahala amin'ny fanadiovana ny motera miaro amin'ny arafesina sy ny fahasimban'ny piasan'ireo fiara mandeha amin'ny essence na gasoil toy ny SUV, pick-up sy ireo karazana fiara madinika. Ho anao ihany koa safidio ny menaka motera Shell Helix dia ho tsara kokoa ny tanjan'ny fiaranao sy ny fitondrana azy. Tongava ary eny amin'ny station Shell na ireo mpanjara voatondro akaiky anao indrindra ary safidio ny menaka Shell Helix izay sahaza ny fiaranao. Shell Helix tsy misy menaka manadio motera toa azy. Shell, go well. Fizarana fanomezana anarivorivony eny amin'ny station Shell. Vao mividy solika 2 litatra monja eny amin'ny station Shell ianao dia mahazo fanomezana eo no eo. Ao ny elo, ny t-shirt, ny casquette, ny porte-clés sy ny sisa arakaraka ny abetsaky ny solika vidinao, ny haben'ny fanomezana ho azonao. Amin'ny alakamisy, zoma, sabotsy zao tongava eny amin'ny station Shell Akatofotsy, station Shell Beorilika, station Shell Mahavoky. Manjifa solika eny amin'ny Shell dia mahazo loka eo ny eo.
dao izara isy fifaliana miaraka amin'ny lavage kiri manomboka ny 7 oktobra ka hatramin'ny 10 desambra izao dia anokana 500 ariary isaky ny boatina lavage kiri iray lafo isika ho fanampiana ny ankizy sahirana ny vokatra voangintsika amin'izany dia entina hanoanana ny kantina amin'ny fikambanany akamasoa izay mikarakaraky izy tsy latsaky ny arivo sy ray alina dao ary irahina ho an'ireo zanatsika lavage kiri parce que c'est bon de rire. World Cola Qatar, votre village du football en plein cœur de la ville. Diffusion des matchs de la Coupe du Monde sur des écrans géants. Paris sportifs, concours de jeux vidéo, divers jeux et des lots à gagner. World Cola Qatar, du 20 novembre au 18 décembre 2022 au centre commercial Tannerwaterfront à Boudvoun. Sponsor Platinum, World Cola, Presto Garden, Vidiou. Sponsor Gold, KFC, Injet, Materoto, Makai, La Plantation, Cheese Balls, Remax. Sponsor Silver, Tannerwaterfront, Bet 261, Magic Square, M-Technics, Concert Audio, Gascom, un événement carré bleu. Fanomezana Noël tinatao anao le kely promotion de loka karazany telo izy tombola azonao moto scooter télévision na subwoofer zo daholo ariny membra tolotra manakely de 18 novembre hatrami décembre reto avy mifinday am'izany avandra avy de manatondry ho akiala sandra Techno Pop 6 série, Techno Command 19 série, Techno Spark 8C aussi. Mahazo loka diavy manao selfie. Techno, expect more. La grande braderie de Madagascar du 21 au 24 décembre au stade Pajemamasen. Mba eno kely rybe mokondofa ity tsy miverina indray indroa fa aza mafisofina tena vaovao lazaindreo fa tsy vazovazo lazaiko anareo ka dia no tsisy fofona amin'ny valo izao ambarao ny vaovao Rimbelo sy Larissa. Miarabantsika rehetra tompoko ao anatin'ny fampahalalam-baovao ny tontolon'ny politika mpanjakama no mibahana eto Madagasikara tato anatin'ny 420 ora farany. Mamerina ny araba tompoko lasy tompoko vavy ary andesika anaraka ny fampahalalam-baovao amin'ity maraina ny 8 desambra 2024 ity. Araka ny nambarana ny Larissa Ranefson tao anatin'ny lohatenim-baovao teo dia ny tontolo politika no mibahana eto Madagasikara tato anatin'ny 420 ora farany mafana ny toetra ara-politika eto Madagasikara tato anatin'izay 420 ora izay satria dia ny famoafao teny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza omaly tontolo ny fanangonana ny soni amin'ny fitsipaham-pitikisana ny gouvernemanta tarihan'ny Tsay Christian hatramin'ny 10 ora hariva izay nialana teny an-toerana dia naheren'ny zato ny soni voangona ary efa niroso tamin'ny fametrahana ny antota taratasy mitaky ny anatotosana izany latsapato ny fitsipaham-pitikisana izany. Eo amin'izay tontolo politika izay hatrany tetsakilana nefa dia nisy koa solombavam-bahoaka ny tsy nanaiky izany fitsipaham-pitikisana izany ka nijoro ny nanolotra izany ary nisafidy ny anoana ny prime ministre ka isan'izany ny solombavam-bahoaka ny Toliary nanambara izy ireo nanoloana ny mpanao gazety fa manoana any Andry Rajoelina fa kosa sary-piaro amin'ny fahamarina toeran'ny fitondram-panjakana mampiseho firaisan-kina ka mitsipaka marin-drano ny fitsipaham-pitikisana araka ny fanambarana nataon'izy ireo. Hatreto aloha dia andrasana ny fivoaran'ny toe-draharaha satria dia nisy olom-bavam-bahoaka iray akaiky ny fitondrana omaly alina raha nitafa tamin'ny antso taribita aminay dia nanambara fa dia misy ny fampiantsoana fivoriana maika izay natao ho an'ireo solom-bavam-bahoaka miara-dia amin'ny fitondrana izay natao teny amin'ny foiben'ny antoko eny Akorondrano teny tamin'ny omaly ariva be ary andrasana araka izany ny fivoaran'ny raharaha amin'ity resaka fitsipaham-pitokisana ity. Zana politika fa mifandray amin'ny raharaha-pirenena nanatanteraka filan-kevitry ny ministra omaly izay notarihan'ny filohan'ny repoblika sy ny prime ministre lehiben'ny gouvernemanta tamin'izany ny nitondran'ny fanazavana fa misy ny fikasana anakorotana politika eto Madagasikara tsy mendrika izany intsony ny toe-draharaha misy eto Madagasikara hoy izy satria efa sahirana ny firenena na ara-tsosialy sy ara-toekarena vokatry ny krizy ny fanesy na tany ivelany izany na teto an-toerana na tany ivelany izay samy nahitana
fahafahana fiatraikany teto amintsika avokoa ka tsy tokony ampiana olana ara-politika indray anohitoana ny filaminana arak'izany dia miantso ny fitoniana ny filoham-pirenena ho an'ny mpanao politika rehetra ny olom-pirenena rehetra mba hifanomentanana anavitra any Madagasikara. Tontolon'ny fanatanjahantena no ndesy tatsika kely amin'izay resaka politika izay nahembotra amin'ny tapaky ny volana janoary 2024 ny IHF Trophy Afrika eo amin'ny taranja handball izay totosaina any Congo Brazzaville izay mazava ho azy fa i Madagasikara no solotena ny faritra fahafito amin'izany. Mbola mitohy ny fifampivondronana ataon'ny ekipam-pirenena junior hiatrika an'izany IHF Trophy izany saingy manomboka amin'ity farany herinandro ity kosa dia oravana aloha izy ireo ary alefa miazo ny fianakaviany mba hahafahan'izy ireo miatrika ny fetin'ny Noely sy ny faran'ny taona fa kosa aorian'izay dia hiverina avy hatrany eto andrenivohitra anohy ny fifampivondronana hiatrehana an'izany IHF Trophy izany. Angasitrahana ianao tompoko lahy sy tompoko vavy nanaraka hatramin'ny farany ny fampahalalam-baovao teto amin'ny atidre tamin'ity maraina ity manasa antsika rehetra hatrany anjotsy tapaka ny fandarana rivotra mirary tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra ny sampana fampahalalam-baovao dia manome fotoanantsika amin'ny 10 ora samy hotahin'Andriamanitra tompoko lahy sy tompoko vavy. Odio, misy rivotra. Mifoka sigara rakoto mamonjy ranan'olona ny diran'ny rivotra. Mangany alao ewany lako efonana. Tsy zany mantsy fa le zavatra mantsy manahirana le izy. Manahirana le izy fa tsy maintsy iainana ihany koa moa fa nga moa dia hoe de tena namako izy iny. Okivy. Tena namako izy iny. Fa zao ny ny hevitra ao anatin'ny zava-mitranga tahaka ireny. Za zany ohatrany tsy momba ny ato tsy momba ny ero loatra ary tsy manonona an'le izy mihitsy ary fa zao araka ny resaka nataoko tamin'ny maraina teo tandrovy ihany koa raha nga le havatsika. Tandrovo le namantsika, tandrovo le fianakaviantsika mba tsy ho lasa voaravoravo be rehefa avy eo satria efa fantatritsika ihany ity tokotany be ny kiserasera samihafa amin'izay itiavana azy ity. Ohatrany manokana zao rehefa mahita ny hoe youtubeur, rehefa mahita ny hoe inona tony mpanao influenceur, rehefa mahita ny hoe coach love le mampiasa réseaux sociaux zany hoentina sera sy ny sisa dia hitako hoe somary maivana ihany ny fototra hitondrana ny serasera dia lasa mihinana sy mamoaka anatina fotoana haingana be le olombelona miaina. Zany hoe maheno atao amin'ny sofiny izy dia akotsany ao anaty lohany dia hoahoahoa izy dia avoakany atao amin'ny sofiny ilany satria miandry hafa ny raha izy rapitso. Ny tombony ao anatin'ny réseaux sociaux dia aingana be ny fahatokavany vaovao ny tsofiny izay tiana tongavana izy. Ny ratsy ao anatin'le izy dia zavatra maivana kely takamovo gasy tapahana roa dia efa mivadika zavatra hafahafa be. Zay no mahatonga an'le hoe arakaraka mifandraisany tsirairay io fa za raha iny momba n'iny namantsika mpanakantony iny misy telo anie zay mpanakantony anao lazalazany zavatra teto nanomboka tany amin'ny Zokobe hoe dia nandalo tany amin'ny 1 milliard dia azo aravina zany reo. Zany hoe deux izy Zokobe zany miteny hoe 1 milliard lahy omeo an'le mpanakanto ray ity milamina izy telo hita tokoa ny natonga nay ny hiran'le hira teo nisy nanontany hoe fa inona moa ny hiran'ny laly dia tena nahafantarana azy iny hira iny niaraka tamin'ny Dora Johnson lava volo kely zay izy monja kely misy hirany maromaro izy taty lasa miverina makao amin'ilay tenin'ny Erika Moalina marana fandarana moa zany ile izy ty hoe mba raiso amin'ny tokony tsara ny fampiasana ny réseaux sociaux tsy inona moa zany fa Facebook mazava be satria dia Madagasikara aloha zany Facebook no be mpampiasa ya
ary ampahantsorana sy fahalalana no ilazana fa ohatra ny Instagram zao dia tonga ianao dia tapohan'ny rano tabofany rano be ianao raha vao ny zavatra tsy mety tao anatin'ny fampitana mivantana baolina kitra natao amin'ny tsirairay zao Facebook miambona mibasy maro vava-jiosy mihitsy fa raha vao tsy mety aminy dia tapahan'le izy zany hoe ny mpiandrio mivola vita sy ny mpiandrio benekijana tsy tena mahavita n'le moralisation na ny fomba fampahendrena ny olona mampiasa satria le resaka toetra ny followers zay kely ngeny eto amintsika satria nge tsy misy fampianarana alohan'ny anokafana an'le izy hoe zao ny fomba fampiasanao an'izy ty mety misy fa le soratra kely le kritika kely iny zao avy ny tsy azonao atao amin'ity zavatra ty zao avy ny azonao atao amin'ity zavatra ty dia ny olona nahay toa ny rahalahy ministra ny fampianarana teo aloha no ataoko hoe tokony mba nitondra ihany itsika koa manana didy amin'izany hoe zao avy re tompoko ny tsy tokony atao amin'ity Facebook ty ane fa tsy hoe ianao ny tompony comptenao dia ianao dia manalako loatra ianao anatin'ny efitra anankiray dia eo ianao manao fihetsiketsehana rehetra eo miparitaka maneran'izao tontolo zao le izy ary efa fantatsika nge nisy nge voasazy nisy nge niditra amponja tamin'izany fa ny sasa moa mety tsy mahalala ihany hoe mahavoasazany ety fandefasana ny zavatra ato anaty Facebook ty ka mila fitandremana fa misy moa sasany dia maraina ny andro dia bonjour dia sary ny maraina dia rapetsy iny nge tsy maninony reny fa tsy hoe bonjour sady manala fitafiana miboridana ianao avoakanao amin'ny Facebook zavatra reny zany dia atao hoe mieritreritra le ramatoa le izy mila tandremana be le izy fa na ianao raha mety le zavatra tenen'ny olona momba anao rehefa aveo mety mitondra anao hatrany ny zavatra raha fahalalako an'le Facebook ry namako isa ny tany am-piandohana dia ohatrany hoe tsy natao olo-kafa no jerenao fa ianao ny momba anao ihany sarotra be zany mpandeakamako ianao ihany zany no resahanao anatin'ny Facebook ny nanamboan'ny Facebook raha ny tena izy dia mpianatra hifampizarana anina ho an'ny mpianatra atao amina université le izy dia ny amparitaka fa tiako tenenina le tika viana hoe tsy nataonao hiresahana fiainan'olona le izy fa fiainanao zany no io miasa fa ny atao amintsika tena vetivety fotsiny koty tena lasa sehatra ny fitsaram-bahoaka zay ny azoko andikanany fatsakapobe zay resaka zay mandekama tsakapobe zay resaka zay mandekama zao ny fiarahamonina malagasy tsy mbola nisy Facebook no latsan'le Facebook teo amboniny dia hita endrika ao anatin'ny fampiasantsika azy Facebook mihitsy ny resantsika satria misy ny Twitter misy ny Instagram dia misy ny réseau hafa zay tsy takatra itsika satria efa sarotsarotra ny manao azy aloha manarak'izay tsy misy an'ilay sadisme kely atao amintsika amin'ilay famoran'le famoahana zavatra zay arak'le niteneniko teo tsy tena bezo le tadiavin'le olona fa satisfaction personnelle aty amin'ny kokoa le izy noho ny tena filan'ny olona andeha hijery hevitro zay hevitra lahy zay fa za tsy dia membokebotra milaminy satria zao ny azy zany iny ohatra ny tia ny ampisehoana amin'ny olona hoe nahita n'ity mpanakanto ity aho zay sahirana dia mba napitsaiko nomena ohatrina moa izy iny avy teo zay ny anamafisako an'le hoe satisfaction personnelle ho azy any io satria zao raha manao statistique ny atao hoe buzz sy ny followers sy ny commentaire tsika amin'izay manana compte Facebook eto Madagasikara vao miampita kely atsy amin'ny firenena matanjaka afrikana anankiray dia resy tanteraka mihitsy rehefa tena diniantsika zany ao anatin'ny hoe vao mihitra Twitter zao dia tonga dia misy artista mpanakanto any ivelany mangataka ho namany eo rehefa ao anatin'ny Facebook ianao mba mijereva ohatra fotsiny hoe Saduc Bosman zao lefa maty moa izy iny mijereva fotsiny hoe ny compte ny artista malaza anankiray any amin'ny firenena hoe Sénégal na ohatrany hoe fa ny anazy manao publication izy dia ny anazy tonga dia 70,000 ny azy mijery azy eo ohatrany azany za tsy mijery loatra ny amanokana tsy mijery loatra ny isan'izay manoratra eo aho ny ampondra zao efa nalako tsy moramora zany amin'ny resaka baolina kitra niala tsy moramora zalahy satria nahoana za te hiady-hevitra amina fomba tsotra indrindra amina olona 10 donc tsy bezy zany le tadaviko
Mampime le hevitra tianao avoaka am'le izy te hizesta le olona ray io ary io zany te hoderaina hoe oay raha tsy nisy anao kosa tsy hitanay intsony le mpanakanto iny ohatra afaka ambaraisina kosa angeo no raha hoe fanampiana no kosa le izy le na tena zatsy hoe masika na tsy masika fa ny anah ndray hitako hoe ho an'ny rehetrarehetra mihitsy fa tsy izy rery fa izy moa zany nitratra eto de izy no atao fa ho an'ny rehetra mihitsy na ny olom-panjakana na olom-boatendry na olom-boafidy na amin'ny Facebook na amin'ny TikTok na amin'ny Insta na amin'inona na amin'inona aza mitavozavoza raha angamba miteny zavatra aza manao mitsanga miempotra aza hoe ny dera ny lasa aloha ny doka ny tadiavina fa ny am'le hoe oeraoera ny mandeha aloha fa rehefa manao zavatra rangaha te hoderaina rangaha izy nanao an'iny aloha fa tsy de tena hoe diny olo tsara aloha manahirana maka ny resaka anao rasiny manome hevitra mako zao amin'ny adihevitra momba an'iny de izao raha tena nandeha tampitiavana izy ve zany de tena ahilikitsika tanteraka mihitsy ny olana manko de ity tsy mombany roa mihitsy isika satria na le olona navoakany na izy lasa victime ao anatin'le izy ao anatin'ity réseaux sociaux afo be ity satria ny fomba nivoahan'le izy angeny na ratsy an'le izy ny fomba nanehoana an'le izy na ratsy an'le izy azonao atao fotsiny ngeny teny hoe reto mampalahelo be fa mba tsy rety namatsika ty ka sady zao ka za kosa aloha miroboka manapodrano ny tapondohan'ny bandekamy ianao anoro azy ny fomba anaovana azy miankina amin'ny traike farany réseaux sociaux an'le olona le izy bandekama zao manao vaovao eto bandekama zao manao Facebook fa i bandekama izy io amina publication na Facebook sy za manao publication na Facebook bandekama afaka miteniny anao ohatry zao tiako anaovana azy de za afaka miteny bandekama ohatry zao iny olona de niankina zany zany lasa miresaka any am'le olona za moa zany tsy mamonona an'le anarana mihitsy akory any am'le niveau ny fanaovan'ny publication nanaovany azy zay satria any am-pony any am lalina be any tena tenenko anareo misy fitiavana ihany izy tena misy tianao izy fa mitavozavoza de le mitavozavoza io sarotra amitsika ny iroboka makeo anoloany de miteny hoe zao ny tokony anaovanao an'iny zao ny tokony anaovanao an'iny ny antony raha tena malala-tsaina isika menakavy de mandalo iny de mijanona de raisitsika ny pozitiva tokony atao na any am'le namana mpanakanto na any aminy eny ary zany hoe ohatra milaza zany tsika eto zao hoe azafady ohatra milaza zany tsika eto hoe manaova ndray zay mbola tianao fa ataova tsaratsara ka zay nge ny hevitriny raha izay kosa de ahitsika la zavatra ataotsika eto de moralisation zany hoe tsy isika no mahay indrindra amin'ny resaka Facebook tsy ny atsika no marina indrindra ao anatin'ny Facebook fa rehefa misy loha hevitra anankiray mitranga zany de mba hoentitsika ny hevitritsika hoe inona ny ratsy tsara tao anatin'le izy mariana fa teto anatin'ny rivotra no nisy vaovao nivoaka de lasa tsy nisy mividy ronono misy teny amin'ny asiera fanamarina kely tsotsotra ataoko misy resaka nataotsika teto de nikavivitsika ny resaka n'le vaovao de lasa ny ronono erana Antananarivony tsy nisy nividy azareo le tikitenena anatin'le izy delikany zavatra rehefa vie privé an'olona anankiray resaka sakafo ary resaka tsena maly zao ny resaka le hoe taxi mo sy taxi moto tsy mora any miresaka an'izay tsy mora miresaka an'izay satria antom-piainan'le olona amin'ny fitadiavana mihitsy le resantsika eto nefa tamin'ny maly zao raha miresaka momba le hoe kasika sy ny sisitsika ny tombo 5 ny olona tsy mitangina taxi moto intsony tsy tsara zany ho an'le corporation na asa ny any amin'ny taxi nefa hoan'ny taxi moto ny zany hoe manampika mifanampy anytsika anatin'ny hevitra raha alain'ny taxi moto chiffre d'affaires ny taxi indro namantsika zato vavolombelona mihitsy satria afaka manasa taxi moto anankiray tsika eto hiakatra eto de taxi base crème roa de mpiasan'ny commune milay zany resaka zany eto rehefa aveo hoe zao ny volaniditra zange manofy za tompony ho amitiko tomobilako sara-panambadiana mihitsy eto aorinan'iny le banky le teto zao tena hoe ametraka fitoriana ony zany le olona de le ry zany efa any ny permis mampalelika izy aloha tena ny namana mpanakanto anankiray eto miteny hoe tsy izay tena mety aminao no tokony atao fa zay mahasoan'ilay olona teneninao de mijoroa mahitsy fotsiny de aza mila doka zay ny teny le namana mpanakanto ato ohatra ny ekeko le izy efa le izy aloha zany le izy tsinona le olona le ao anatin'ny public io manko ohatra ray fa maka ohatra ray tsika teny volana tany aloha le olona tsy miteny io hitanareo za misy an'izay mihitsy manko tato tao anatin'ny resaka ohatra zany zao misy le namana mpanakanto tao amin'ny
evangelika anankiray le maty nijery tamin'ny tômobily anankiray anany iny ny fomba nanaovantsika le zavatra rehefa avy eo de ifalitsika tokoa le hira lasa manao an'iny daholo de lasa hitanareo tsika ravoravo amina alika mifanaikitra za zao nanontanian'ny olona hoe inona ny irany lali fantatrao de nataoko le fantatro hoe tena mamy ny antony tenenako an'le teo ke zalahy satria misy olona mieritreritra an'izany any atokantrano any meno atsika hoe hay zany teneny zareo ke zany ohatra mitene manaovandray ny hafa de ataovy mendrimendrika kokoa e misy mieritreritra an'izany le olona inona le diditsika ao anatin'ilay satria tsika tsy manana totanisa zay milaza fa mpiaino rivotra de ny valopolo isan-jato hoe andaonao an'izao fa mba maminany tsika inona le faminany tsy manantsika ka fa maminany itsika fa tiatsika lazaina fantatry ny mpiaino atsika koa hoe aza manao ohatr'ireny tsony re tompoko fa sady mahavoanao mahavoan'ilay olona ataonao an'le resaka malagasy tsika io a ary tsika malagasy io a malaky miampita be averiko sara ny ary sady manampy an'amizay avereno arany ianao mandiny tsara isika ao anatiny zavatra avoaka raha misy akony any amin'ny fiainana manokan'le olona anyny amin'iny le olona namokan'le izy iny faharoa ty amin'ny namana mpanakanto sitsika menakavy tsy nireny ny zavatra nitranga fa misy zavatra maromaro tandrovo koa ny atsika arovy ny atsika raha ilaina ataovy a zay tsy ahafahany loatra ho voaraviravy amin'ny alalan'ny dinika manokana anareo any satria un jour l'autre ny ho iny fiteny tsy maintsy hosendra zay telefona sy caméra sy ny olona mifanenane ahoana moa no hitalovana an'izany ary raha tsy fananina le zavatra mitranga nefa tratra n'le sary de le sary io zany araka le resakitsika teo a raha tsorona any amina fitserana ny nanaovany azy ok fa raha diniatsika ka any ohatra ny zoko jojoby inge jojoby tsy mila beuzy tsy zany le izy nefa de nisy ny teny mihitsy sakiresaka mondial tonga de dokamba Ranga, so de tokony entana mitombo-pahasalamana izazy io. Andao aloha tsika andeha hoana tsena hividy mofo fa vao manendy ny mpivarotra zao. Raha izay faingaina renao fa sao mangatsiaka eo mofo e. Aingana re. Aingana ho aho. Fa maninona mijanona ianao? Tianao vonoina ve ahy e? Aleo aho kiana kely. Tena sepitra be ahy. Tovy amin'ny mahazo any zanakitsika izany. Marina ny ianao. Aingana be izany fisefony ty zazy ty izany. Ary sepitra izy rehefa miaina. Fisehoana aretina avokavoka ireo e. Ary mety mahafaty. Izany no nahatonga te hitondra zany amin'ny tombo-pahasalamana avy hatrany. Tsy te andeha hividy mofo ianao raha ny marina e? Azonao tsara. Akaiky ny tsenany eny tombo-pahasalamana e. Avela ho any zany mofo izany any io fa aleo mandeha avy hatrany amin'ny tombo-pahasalamana e. Ray aman-dreny mety mamono ny zaza amin'ny pneumonia ento avy hatrany any amin'ny tombo-pahasalamana na ny TVC ny zanakao raha mikoa sy aingana noho ny mahazatra ny fisehoana. Kibanao saof ty toa zafady. Merci. Ay saof ty toa. Ahoana zany ny fandehan'ny toa sao? Tony tena tsara rehefa mivoaka. Malefadefaka izy nefa matevina. Ay. Marary kibanao zany. Alors angamba endramo kely aloha zany papier toilette saof ty toa anao zany. Merci ranga. Sao de mba misy WC asondramo kely aloha zafady. Nahazo endrika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette Soft-Do. Misy ny manja aloe vera, lavande, vanille. Hoanao mihitsy ty lala goavana joli bonbon miaraka amin'ny Joxy Pecto. Mety azonao fanomezana lehibe toy ny motoscooter, TV écran plat, subwoofer ary bon d'achat ahafahana miantsena any amin'ny tranombarotra lehibe. Fanomezana hafa mihoatra ny 10,000 isa ihany koa no zaraina manerana ny faritra. Ny lalao dia manomboka ny 7 novambra ka hatramin'ny 20 desambra ho avy izao. Toy izao ary ny fandraisana anjara. Manangona fonosana bonbon Joxy Pecto Fuluis izay ahitana jok glacé sy jok ary Pecto dia atao anaty valopy mihidy tsara asio ny anaranao feno ary adresy ilarana finday. Atero ny mivata joli bonbon iny amin'ny épicerie, magasin Aigle d'Or, super musique Analakely, Fouille BJB akaiky anao na koa amin'ny poste, boîte postale 82 83 Tsaralalana, ny Sariana, Denival Janoary 13 amin'ny 7 ao amin'ny TVM sy ny TV Plus Madagascar. Manakery na fony taloha na fony vaovao.
miteraka voka-dratsy ho an'ny Antananarivo tsy fanarana ny drafi-panazariana ny tanàna. Noho izany, zava-dehibe ny fitandroana ireo fitsipika rehetra mifeny asa fanorena ny tanàn-dehibe. Na fanadiovana, na assainissement, na fitsinjarana ny tany, na lotissement, na ny fanavahana ny tany, na morcellement. Fantaro ary fa misy fitsipika mila rahana rehefa hanorina trano na fotodrafitrasa samihafa. Manatona ny branche commune na sampandrarahamparitra ny fanajariana ny tany mba azonao ny andinindininy sy ny antsipiriana ary ireo atota taratasy momba izany. Mba hananantsika tanàna matehonina, andao arahantsika ireo dingana torony lalàna. Tandremo mety hiteraka sasany tsy fanarana ireo dingana rehetra ahazona lalana anorina ireo. Tanàna mirindra, tanàna madio, tanàna mandroso. Efa vonona ve nareo andra ny Caprice vaovao e? Sady efa mafana ny andro a. Caprice vaovao be amin'ny tsirony roa samihafa, ananas sy pomme. Tsy fahodeny izao eny amin'ny mpivarotra mahazatra anao. Tamin'ny fifanina tao amin'ny Orange Digital Center nazotra kely fa izay hitako hoe tedavina amin'ny tontolon'ny asa. Noho ny anarako nianatra momba ny cloud computing nandritra ny 3 volana tao amin'ny Orange Digital Center ny tenako. Nahazoko fahalalana BDD amin'ny resaka administration sy sécurité infrastructure, fomba fiasa DevOps, service AWS fampiasa vitsivitsy. Manentana antsika tanora ohatra liana sy tia-handalina amin'ny développement informatique sy ny cloud computing, midira amin'ny page Facebook Orange Digital Center Madagascar. Orange. Jusqu'au 15 janvier, tentez de gagner avec notre grande tombola fin d'année une superbe voiture. Participation valable pour tout achat dans tous les magasins Cosmos et sur le site www.cosmos.mg. Aussi, profitez de nos offres promotionnelles. Possibilité d'acheter à crédit avec l'offre Crédit Cosmos Miringe. Achetez maintenant et payez en 2023. Cosmos, c'est des produits originaux avec garantie, une livraison et une installation gratuite. Un service après-vente professionnel. Cosmos, votre partenaire de confiance. Fantatrareo ve fa miverina ny yaourt Yama? Andrafo tsy le taloha io a. Miaraka amin'ny endriny vaovao be sy tsiro amin'ilay akafistika mitondra hery sy tanjaka. Ilay yaourt manampy anao hiatsika tontolo andronao e. Misy tsiro vanille, fraise ary coco, natao ho an'ny rehetra amin'ny vidiny 700 ariary monja. Yama, ilaiko tsotr'izao. Vaovao be, efa tonga izao ny Farilac mon premier yaourt satria mila sakafo vita avy amin'ny ronono ny zaza ampitombo azy tsara dia namolavola yaourt vita malagasy natokana ho an'ny zaza ny Farilac. Ilay namana akaiky ny neny, yaourt be protéine, mitondra voka-tsoa natoraly ny ronono sy ny tsara indrindra avy amin'ny kobam-barim-bazaha. Andramany e! Ho an'ny zaza enim-bolana na mihoatra, Farilac mampitombo zaza malagasy am-pifaliana. Tsaro fa mety manaraka anao endretreny ny loto sy mikroby isan-karazany izay tsy hitan'ny maso ary mety hakarary anao izany. Ka arovy ny tenanao sy ny manodidina anao amin'ny alalan'ireo vokatra désinfectant nickel. Ny gel hydroalcoolique nickel dia manadio ny tanana na dia tsy misy rano azy. Ny super javel 12 degré nickel sy ny spray désinfectant multisurface nickel kosa dia manadio sy manala ireo mikroba rehetra ao an-trano. Azo antoka, mora ampiasaina ary vita malagasy tanteraka avokoa ireo vokatra nickel ireo. Hitanao eny amin'ny mpivarotra rehetra mahazatra anao. Nickel, mpanjaka ny fahadiovana. Nandritra ny folo taona izao nandraisana Matovia Anjara tamin'ny fampandrosoana ny Madagasikara. Nanome vahana seha-piariana sy sehatr'asa maro samihafa. Namoronasa an'arivony maro ho fampiroboroboana ny fahaiza-manao eto an-toerana. Nizaratra kefa sy nampita fahaiza-manao avo lenta ho fanohanana ny fampandrosoana ifotony sy ny toe-karena malagasy mba hisitrahany rehetra fahombiazana. Ndao tsy eny anam-pitsikina no avy miaraka amin'ny Matovia. Mandritra ny Coupe du Monde, ny commune urbaine Antananarivo sy ny orinasa Star manotra ho antsika. Village World Cola. Manomboka ny 3 décembre ka hatramin'ny 20 décembre eo amin'ny terrain basket Stade Barea Mahamasina. Manomboka amin'ny rora tolakandro mandrapavitan'ireo lalao rehetra. Ho hitantsika amin'izany fandefasana mivantana ireo lalao baolina kitra, fan zone goavambe, karazana animation foot, jeux vidéo, baby foot, show foot freestyle sy kilao isan-karazana mety azahoana loka tsara be miaraka amin'ny World Cola. Fampisehoana miaraka amin'ireo artistes isan-karazana Dalvis, Mad Max, Basta Lion, Stephanie ary Samuel. Fanetanana Baron. Tsy misy vidy bidirana.
mazoto manery miaraka amin'ny bon appétit safidura vokatra bon appétit anome tsiro hafa mihitsy ny sakafo ataonao sady manome tsiro ary fifaliana lalandava ho anao sy ny ankohonanao isan'andro ireo vokatra bon appétit izay ahitanao ny menaka zato isanjato vita avy amin'ny tournesol farine tomate concentré maïs doux champignon sauce soja sauce huître amin'ny kalitao tena tsara nefa amin'ny vidiny mirary hitanao eny amin'ny faritra rehetra mahazatra anao bon appétit le plaisir de manger. Rehefa mikojakoja moterana fiara dia tsara raha menaka azo antoka no ampiasaina. Izany no mahatonga ana manoro manamboatra fiara eto amiko tsy ampiasa afa-tsy menaka Shell. Eno tsara anie izany motera izany milamina be. Ny menaka motera Shell Helix dia natao hanome vokatra tsy manatsahala amin'ny fanadiovana ny motera miaro amin'ny arafesina sy ny fahasimban'ny piasan'ireo fiara mandeha amin'ny essence na gasoil toy ny SUV, pick-up sy ireo karazana fiara madinika. Ho anao ihany koa safidio ny menaka motera Shell Helix dia ho tsara kokoa ny tanjan'ny fiaranao sy ny fitondrana azy. Tongava ary eny amin'ny station Shell na ireo mpanjara voatondro akaiky anao indrindra ary safidio ny menaka Shell Helix izay sahaza ny fiaranao. Shell Helix tsy misy menaka manadio motera toa azy. Shell, go well. Fizarana fanomezana anarivorivony eny amin'ny station Shell. Vao mividy solika 2 litatra monja eny amin'ny station Shell ianao dia mahazo fanomezana eo no eo. Ao ny elo, ny t-shirt, ny casquette, ny porte-clés sy ny sisa. Arakaraka ny habetsaky ny solika vidinao, ny haben'ny fanomezana ho azonao. Amin'ny alakamisy, zoma, sabotsy izao, tongava eny amin'ny station Shell Akatofotsy, station Shell Behoririka, station Shell Mahavoky. Manjifa solika eny amin'ny Shell dia mahazo loka eo no eo. World Cola Qatar, votre village du football en plein cœur de la ville. Diffusion des matchs de la Coupe du Monde sur des écrans géants. Paris sportifs, concours de jeux vidéo, divers jeux et des lots à gagner. World Cola Qatar, du 20 novembre au 18 décembre 2022 au centre commercial Tanner-Waterfront à Boudvoun. Sponsor Platinum, World Cola, Presto Garden, Vidiou, sponsor Gold, KFC, Injet, Materoto, Makai, La Plantation, Cheese Balls, Remax, sponsor Silver, Tanner-Waterfront, Bet 261, Magic Square, M-Technics, Concert Audio, Gascom, un événement carré bleu. Appel 033 65 00 966 032 32 05 266 034 30 87 966. RDJ. Iantso koa ny fotoana ahafahanareo miantso ry izy menaka. Miantso amin'ny WhatsApp ihany koa nareo amin'ny 33 65 00 966 33 65 00 966 WhatsApp indray io. Dia ale farafamiana anareo zahay. Sady afaka atronareo zavatra rehetra ny fampiresahana teo dia efa misy manala ny tsikafokafon'ny eo anosy zao. Tanany tatitra azy. Fa tsikafon'ny anosy koa aloha raha amin'ny sorana anankiray farany rakotra atao io le aza. Ahoana le anao? Mirabetok. Anahy le anona ny tiako tenenina le resaka tontolo ny tambazotra serasera. Ny anahy zany ny tiako tenenina le olona le tsara aloha ny raisina dia le anona fa da tonga dia le ratsy na mpiarina mandraty fotika le anona tika eto malagasy. Tsy mba ny soatoavana malagasy raha ambadano arahana. Maro. Ok. Aiza mifijery Makasitraka anao. Ny misy namana anie zao ohatra tsy hoe namany maro angehtsika mampiasa réseaux sociaux dia haitsika manao azy. Manahoany krofoka le. Manahoany ndi sambatra ianao. Ina vovô e? Raisy ireo raha vao tsy tafiditra. Ina vovô e? Le teny amin'ny complexe tange ohatra vato be lehibe mikidingidingy menjeratra amin'ny moto ratsy fiazo. Tamin'ny ray sasany efa krofoka be. Efa afa vita iny ka. Inona teny le ankizy teo hoe ampianatra ondry zalahy. Na minna zalala natolotra amin'ny arabe teo fotsiny. Dia ampy le izy fa tsy zavatra olona mipotehana ohatr'izany. Izo dia fa ny assurance manko tsisy mampiasa tomobile olona raha. Nga nisy tomobile vaky fitaratra tamin'izy ireny. Misy maromaro izy to. Elan'ny assurance. Dia zalahy zany niantoka an'io tomobile vaky fitaratra io. Raha zany ny tompon'ilay tomobile teo dia niendrehako iny bandiny seteleal iny. Tena endrehako pelaza ty tsy han'olany mihitsy ny assurance.
izy aloha zany mety hoe tsy fananiny sa fananiny zavatra toraka avany ananiny tsy fananiny eo inao ny taricule dia tsy fantatrao zany hoe inona ny conséquence zavatra hitaritanao olona eo izay fotsiny io elahy zany enjehako partout mihitsy aloha ny tena marina satria potika amin'ny fitaratra ny tomobily ary maromaro izy dia maly a za zany tsy hoe miporo an'le tsy hamezana an'le karaha mandalasy tsy fantako izany ambadika fa le zavatra tsy azo ekena kosa ny zavatra ohatran'ireny hoe maninona ny zavatra olona ny toroahambisany mo izy tsy toraka anjamba n'le ty avany ambadiky ny tamboho fa maninona raha matory aboana rabe eo fotsiny dia mipointra to bloqué ny lalany tsisy zavatra taonao fa dia bloqué io lalana izy misy fanofanana momba an'le izy manko aloha fa hitandranamana la foule inconsciente tena le rimaso amin'ny tele mbola maivava be ohatrany hoe tianaitra misimisy kokoa ngamakiakatra ny letan'le grevy andreny fa mihainao antsika zao ny tompon'ny fiara zay vaky fitaratra teo a nena mamakale foule inconsciente fonako aza politisiena raha ngany efa lebrika fahasalamana daholo e salamana zay vatanakeva tanangamba tika resaka voany aloha momba ny resaka baolina nareo hoe mba efa nitsineny hoe radio tantara baolina za mantsy radio tantara baolina tapany embouteillage zany tamin'ny atao hoe tamin'ny match Maroc sy Espagne dia radio anankiroa no mandefa tantara baolina fiteny anketo le radio fa tena tsisy azo raisina raha ngaty dia tsisy description na espace hoe aiza hoaiza zao le baolina tasorena nanateraka zany tokony amin'ny teny malagasy hoe radio gasy tsy misy azo eno enanao nazo farany tiako le radio nefa za mba te iny eny amin'iny ianao mandeha makao amin'ny 9600 ianao RF ao anao mihaino tantara baolina Rufy zany Rufy tena enga ka tena ho tsara zay fa tena tsy mamely izy zany tsy voafaty amin'izao zao rehefa manasaka ny football santana baolina aloha le hoe radio rehefa tsy mahay rangaty dia tsy situation ina moa zay le situation espace mihitsy zany antsika dia faharoa manarakarak'izay resaka WhatsApp tena zara angaty WhatsApp zany ohatrany hoe dia WhatsApp ny resako aminareo ty tena ohatrany hitako hoe mahazo tsy haiko hoe inona mbola ampiasan'ny olona telefônina aloha zany fa le WhatsApp zany mora za zao miantso anareo ty mety ary zato ny lanko fa raha telefônina tsy fantatro sady ho an'ny ragoty kely hoe raha ohatra hoe Paul Bismuth zany ve manahoana mety tsapa ve raha Paul Bismuth raha WhatsApp ny nampiasaina zay raha ngava dia fa tsy Paul Bismuth iza olo ty Paul Bismuth le gardien coucou bébé ça y est coucou bébé meny radio coucou bébé meny radio sady tsy miala mofandrina ngamba mitarabo koa manajana toko dadabe efa lasako allo mba hitondra tsy hoe fanamariana na ahoana fa ohatra ny victime na olona ohatra ny manesoesy foana zay tatoato dia mba tia hiaro an'le fandarana zay satria mba fandarana tena ankafizina koa le izy hoe itsika gasy ary ny tokony tena aka ohatra amin'ny zalahy atao ny rivotra satria fantatra hoe aiza ny foroana ny Francis fantatra hoe aiza ny foroana ny Gottlieb nefa mahay miara-moninao nao koa mbola manana ny anao nefa mahay miara-moninao nareo mahay mifampiresaka mahay mahay miara fantatra kosa ianao hoe aiza ho aiza e le fisin'le fiarahanareo zany mahafinaritra na ao anatin'le tsy fitovizan-kevitra nefa mbola miaraka zay no ohatra tsara tokony raisitsika malagasy hoe na jereo ry zalahy amin'ny inona jereo ry zalahy amin'ny rivotra ireo tsy mitovy rehana nefa miara misotro kafe
rehefa mihaino an'ilay rivotra koa zany tsy mila mandray anazy au premier degré be loatra fa mba manalazy sady mba misy zavatra azo raisiny. Ny faharoa manarakarak'izay ohatrany te hiaro kely an'ilay mpianatra lerangaty ohatrany te hametsiny kely andry zalahy zany nefa ny mpianatra ireo zaza malagasy ny sofir ireo io sisa zany ny afaka hanehoany heviny fa tsisy mihaino ia mazava iny ka manampy fanazavana foana rehefa miteny ka zahako a efa miteny fa citoyen engagé a fanazavana kely fanampiny fotsiny a ny zavatra hodokafany tsy dia ampy loatra nge ao anatin'ny resaka fiainany dia pozitivena zany eny tompoko le izy nge hoe tsy hoe manaraty ny zavatra tondry zalahy fa mba ataovy aminao raha miseho hoe ny tomobilinao nandalo teo dia vaky daholo vaky teo ratsy be zavatra eritreretinao nefa ianao andeha mahalala ny public io lalana io tsy midika mihitsy le fitenenana hoe ratsy le nataony zalahy na inona nataony zalahy ohatrany resaka ohatrany olona mpananatra ihany mantsy ianao anatin'le tontolo zavatra tenenina teo fa mba imagineo fotsiny hoe fanananao mipotika ao anatina zavatra bilovanao nefa lalana ho an'ny rehetrarehetra iny zalana iny megama atao kosa fa tsy zariny zariny zany fa mba misy fomba hanevitra mafimafy kokoa fa tsy hanefanombanana olona zay mandalo zay le nahako ny tiako atongavana ho atenan'izay hoe ataovy foana grevinao fa tsisy mandahana zany oa nge zany grevy zany ho antanina ihany aloha bande kamy le Facebook raha ohatrany hoe le any an'leo tontolo hafa mihitsy ny Facebook ny anany mandeha am'izao dia zay kosa mampalelona an'le zay kosa zalahy mafinaritra tain'Andriamanitra onao bande kamy ohatrany ahoana fifanombohan'iny fifanolànan'ny polisy ny ankizy ny fanombohany manina tsy zany ho antanina zany eo ampefoloha ahoana erika ohatrany ahoana le fifanombohany iny ny fanombohany izy iny dia teneny koa rehefa zao sady zao ne tsy misy fivoriana any Bandekamareta, salama tsika amrito zao e. Ahoana tompoko? Salama tompoko. Resaka ava mihitsy ty zavatra teneniko ty a. Ety amin'ny 67 ety zany mampalahelo le izy satria zao manko. Amin'ny parti manomboka eo amin'ny pharmacie mamy makany amin'ny polisy any mazava somatsara mihitsy ay hôtely manga taloha azafady indrindra tompoko. Mena varatra manomboka eo makany atao madinika amin'ilay faritra mena tsy misy jiro na iray azy. Précision tsara nga fa meno antsika ry zareo a. Manomboka eo amin'ny parkina zany eo amin'ny hôtely manga taloha makany amin'ny CTM makany mazava tsara amin'ny alina. Manomboka eo amin'ny Jesosy mamonjy makany atao madinika tsy misy jiro na dia iray azy amin'ny photo. Nefa eo ny tena manao action zalahy eo manomboka amin'ny enina sasany amin'ny fito. Marina zany ranga. Tokony andraiky sa tokom-batsy ireo fa tena marina zany ranga. Tena enjana. Marina zany. Mankasitraka tompoko. Teo andrafoniko zao nisy fotoana ny tena namay be mihitsy eo amin'ny arébusio mascara eo dia avy eo lasa nisy mpitandro filaminana foana kasitrahana ny zareo ireny. Mbola nairana foana ihany aza tapahana le mpitandro filaminana io. Mahoana mifandehany? Ay zany? Maninona? Lalàna ny Ambady fotsiny? Tsy hainy tsara ko. Ny Facebook ahoana marina fa ny Facebook. Facebooka malagasy a. Ohatrany tsy zakatsika iny tena marina. Ny atahorako rao nga saodianao sigorobatsika eo ny finamana raha filatera eo anahiraka ny fomba tsika malagasy hainono raha. Marina. Ena ranga. Marina. Ratso e. Rehefa misy ny fihetsikehtsehana ohatrany ny teny Andriamanitra samy manao ny tandrifiny hoe Allô? Miaraba. Miaraba tompoko. Miaraba tompoko. Salama tompoko miananao e. Oui. Any hevitra kely momba an'ilay Facebook. 2 minitra. Le efa lazainareo teo ihany tokony mba tsara ny izy fa tsy ho raisina president. Dia na zany zavatra mampalahelo anaty tena afaka manasa tsy gotiny tena fa izy taranga tena mety tsara ambela tena satria ny mahatonga ana amin'ny tena an'ilay vao naheno an'ilay izy ilay artista sasany dia nanao hevitra daholo
vola misy ara-mony sasany tomany mihitsy kanefa ny any zavatra hita dia zao vao vita ilay fitomaniana dia ny afaka fotoana folan'iny sasany dia na mety olo-tanana momba an'ilay resaka olona concerné tao amin'ny Facebook dia le artiste io hoe raha anao tolo-tanana nareo dia manaova sao ka taiza ara raha ohatra ka hoe tsy nisy an'iny video maninona raha nanao an'izany dia prian'le tanana volana ahoana averiny kely fehezan-teninao farany fa taiza karaha ohatra fa taiza ny artiste reo hatramin'izay nisy olon'iny volana fananina nisy an'ilay video fa manao tolo-tanana ka zay indrindra le nampitomany an'ny olona tam'le izy nanao an'le action foana le olona tany ambadika zany tsy mitabataba eny ozy izay nao nanao an'le action ka maninona nisy an'ilay video dia mbola niantso indray ny artiste nanao tolo-tanana za zany tsy hoe mamerana le vavina moka le video fa le mitena le tenenareo tokony tsara ny raisina amin'le izy dia raha ohatra zay tsara zay tsy tokony hametsina an'le olona namoaka le video kosa sasany moa dia manahena be dia be ngeny fahitan'iny dia mahita tena misy ampakabeny amin'le ary positif ny zavatra na manokana zao touché tamin'le zavatra touché tamin'le izy ka raha ohatra ka raha natao dia afaka micontact an'le olona concerné tamin'le izy fa misy tena hoe le tsara ny tiako lazaina tamin'le izy zany ny mpanakanto namana sy ny tena mitakosona aminy dia manonga zay zavatra zay foana resaka fake Facebook e miazo any teneniko amin'ny olona foana momba an'io hoe raiso ohatra manao diction dia milamina zany hoe tsy manao tsy mandray décision zany ohatra misotrosotro mirevirevy reny dia kaza polisa mandray décision rehefa hoe mirevirevy dia Facebook ohatra zay atao ohatra distraction ny olona keny tsy kerakerany lahy zay ihany tsy hoe zimeo sire zay moa tamin'ny fotoana ny fosafosa artiste sisy efa mafy no nahazo anay zany dia efa fantatra tsara ahoana ny iainana azy ny iainana azy amin'ny vitamine C painamosotsokatraakama vitamine C ale izy nera misy zay raha tsy jery fampisehoana ataony intsony fa inge ohatrany any zay afy zay afy zay resak'izay ny antony dia tadidinareo misy fandarana amin'ny télé caméra cachée manao ahoana nono ty resaka politika aloha nasiana resaka amin'izao izy aloha malaza ary ny maly izy zany zao ny fahatsapahana vahoakany izy le premier ministre nefa ela ny tokony esorina amin'ny toerana io satria nahoana vahoakany mijery ny zava-misy misy hoe fandriam-pahalemana aloha any amin'ny sisiny nosy rehetrarehetra any nefa anjara amin'ny premier ministre miandraikana izany zay zavatra tsotra kely tokony hovahany zay tokony apetrany zany satria izy ny lehibe ny OMC tsy andreketany zany efa tsy hitanisany zavatra tsy mandeha rehetrarehetra amin'izao fa resaka fandriam-pahalemana io fotsiny io tsy hoe fotsiny moa zany fa io ny tena zava-doza indrindra io tsy voafahany dia tokony kely izy iny niala sy ny esorina dia soloina olona mba mahavita indray fa rakotra kolokolo loatra eto amin'ny firenentsika sotra indrindra vareny ery voapitapita zay ny resaka le fanomboan'le zavatra le banda dia zao ny ankizy alalatsaina tsara sy ahay aloizan'ny fiainany ratrizay mahay manivana miarabanareo manao afaka manao an'le maly fa samby crédit dia mikasika ny assurance ny tiako tenenentina tokony alakilaky any izy iny fa sampy any le crédit na averiko tantaraina kely fa misimisy any izy ity nandeha tamin'ny lalana azo andehanana mafy maromaro zay ny nandeha teo angamba teo amin'ny raika ambin'ny folo teo milahatra nandeha mafimafy daholo nasika elanelany teo any teo amin'ny devant anao 12 mètres fiara teo aloha teo mètre teo avy avy any tomobile anankiray ny raha marina mandeha any amin'ny 120 kilomètre heure mandeha mafy ny dépasse n'ilay tomobile rehetrarehetra reo miditra tampoka teo alohako teo izy dia ny frein frein ihany koa rehefa nahita an'le fiarirana andona tanany satria samy nandeha mafy zay izy angamba tsy fantatro na sarika ny rétrograde izy nanitaka frein tampoka dia janona nalany za kosa tsy navita an'izay satria efa nanisy elanelana niditra tampoka izy tonga ny assurance tonga ny mpitandro filaminana natao ny constatation nidiko tany amin'ny assurance
ny constatation anaisany sisa diso ny hafa nadombody nefa sy constatation zay tataraiky zay kivy aranga sotra azoko tsara le mahazo anao am'izay ino le tena goto maly aloha hoe nandombody izy zany ndraiky zany tafiditra anatina tray keva foana ny tena définition zany resaka miraba anao e rivotra ino tompo isaka mba anao fitarainana kely momba le fako e ino tompo fa za tompo le tobila teo aloha le fako le ho amin'ny mpivarotra atody atao madinika ay zany etya mpivarotra atody atao madinika azao zay mivarotra atody misy tabapaka zay ao dia efa tena mivoaka ny arabe mihitsy le fako dia tapaka le lalana ray amin'ny arabe dia tena teraka fitohanana mba manahita ny tompona andraikitra hoe lasa tara zay rehefa maraina miditra ny valo lasa nga miteraka fitohanam-pifamovozana mihitsy satria mijanona ny ilany ray dia ny ray aloha mandeha dia tsy misy manao ohatran'izay fa manahita ny tompona andraikitra io taitra ry zareo ny ny amony hitako le tompolasy tompoko vavy hitra amin'ny aigle avy amin'ny 67 Tanambao atsimo zany eo amin'ny akavian-dalana io izy Kirlande misy mijiro sisa no atao hoe dia tonga dia efa mety io e mba any amin'ny janvier izy esorona zany petit fafakonao ila ry goto vao opako kely ary zany lah tova tsy ambadika etsy mialatsiny aminahy zany lehilahy zany manatra bandakama miarabaranga zay zany ahoana resaka fako ty tsika rehetrarehetra mihitsy bandakamadony eo amin'ny rivotra ko atitezitezitra ndraiky raha anao raha zany raha tsy atao kokoa manokana ho anao raha zao ray dia fa zaka mivoly ianao e orange manao fahita foana isaky ny décembre ohatr'izao raha tsy miarabala ny commune na miarabala ny pipa mety amin'io araka le nyteneny gote vitanana Kirlande io dia asiana jiro dia reny natao arendrina ho an'ny olona ahoana izy ty gote maka volana bika amity mety sara satria tsy ny efa tsy horofina tsinony io fa itsika fotsiny no tsy mimemenina lavety fa renge efa tsy heno tsony io misy bandekame resaka lalan-dratsy averiko indray le niteneniko hoe miantso amin'ny mpanohatra hanamboatra lalana sy izay mavita fa ny fitondrana tsy hanamboatra an'io raha tsy alohan'ny fitonjanana ho atao trop bakanda indray io mankasitraka tompoko ny resaka baolina moa dia miomana tsara fotsiny ny anajaniko mihitsy moa zany ny contrat amin'ny Zoma sao dia tsy mahita quart de finale mijery rediffusion le baolina efa mitranga rehetra satria izay no ho anareo le mihaino na mijery baolina raha manam-potoana dia mijery efa le New York na deux raha ohatra nareo ka te himeme mahafinaritra fa le bandy mitantara ao teny tsy fantatra le izy fa misy zatra mampime mahafinaritra le izy le avaka Lewandowski raha de roboto re ino ry zarareo qatarien mefantatra ihany ngambany fa le izy hoe wolof ny anarany fiteny anankiray dia afrikana ny anankiray Fizarana fanomezana anarivorivony eny amin'ny station Shell vao mividy solika 2 litatra monja eny amin'ny station Shell ianao dia mahazo fanomezana eo ny eo ao ny elo ny t-shirt ny casquette ny porte-clés sy ny sisa arakaraka ny abetsaka ny solika vidinao ny haben'ny fanomezana ho azonao amin'ny alakamisy zoma sabotsy zao tongava eny amin'ny station Shell Akatifotsy station Shell Beorilika station Shell Mahavoky manjifa solika eny amin'ny Shell dia mahazo loka eo ny eo Atouti Live Prod, au vive, Arbistor ou Antique. Live Fit Ngoza, indina wanyekizi. Cirque Mumuta Ngoza Ben Artunawe. Voilà!
Le spectacle goavana indrindra ho an'ny ankizy ny alahady 18 décembre manomboka ny ora sasantolo-kanjo ao anatin'ny palais des sports Mahamasina. Misy tolorona dia misy mpandeha dia misy olona misidina ambony dia misy mivongona aty ambany. Billet 7 000 ariary, réservation 20 000 ariary, 15 000 ariary. Ivoaka ao amin'ny super musique Analakely, partenaire Bouchou, Mom Kids, 7 Express. Festif. Sponsor officiel Salto Kids, partenaire média RDJ. Mouvement Vivent vous présente Intercal Contest du 6 novembre au 24 décembre 2022 au gymnase couvert Mahamas. Au programme, tournoi de basket inter-entreprise, concours 3 points, concours pom-pom girl, élection Miss et Mister, ICC, meilleure équipe de supporters, divers jeux pour public, animation DJ, partenaire officiel, Dream Team, Bogas, Vero Vero, Urban Studio, Pikagas, Op Madagascar, partenaire média, FDJ. Kibanao softy toa azafady. Merci. Ay, softy toa. Ahoana zany ny fandehan'ny toso? Tony tena tsara rehefa mivoaka. Malefadefaka izy, rehefa matevina. Ay. Marary kibo ianao zany. Aleo rangamba indraminy kely aloha izany papier toilette softy toa anao zany. Merci rangahy. Sao dia mba misy vese azo indramina kely aloha azafady. Nahazo endrika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette Soft Doux. Misy ny manitra aloe vera, lavande, vanille. Mousli, makingeri, am vidinin zatoriar munz. Mousli! Tulchain, voka Nutrizaz sy ny chocolaterie Robert. Fizarana fanomezana anarivorivony eny amin'ny station Shell. Vao mividy solika 2 litatra monja eny amin'ny station Shell ianao dia mahazo fanomezana eo no eo. Ao ny elo, ny t-shirt, ny casquette, ny porte-clés sy ny sisa arakaraka ny abetsaky ny solika vidinao, ny haben'ny fanomezana ho azonao. Amin'ny alakamisy, zoma, sabotsy zao tongava eny amin'ny station Shell Akatofotsy, station Shell Beorilika, station Shell Mahavoky. Manjifa solika eny amin'ny Shell dia mahazo loka eo ny eo. Efa ela ny andrasantsika azy ireo indro arisy fa mandalo eto an-tanindrazana Upward manolotra anao Babay Logo nantarika alalà teo aloha amin'ny CCSK Antanimena ny faha 1 volana Desambra ho avy izao manomboka amin'ny 3 ora tolakandro ho avy anotrina azy ao koa i Marco Clark, Fifi, Jenny Rarvola The Family. Ny tapakila dia efa azonao jifaina ao amin'ny Ticket Place sy eny amin'ny botika masinina rehetra. Billet simple 25 000 ariary, réservation 40 000 ariary. Sponsor Aleco, partenaire Tite Studio Rivera Garden, partenaire média Dreamin RDJ. Tamin'ny fifanina tao amin'ny Orange Digital Center nazotra efa izay hitako hoe tedavina amin'ny tontolon'ny asa. Noho ny anarako mianatra momba ny cloud computing nandritra ny 3 volana tao amin'ny Orange Digital Center ny tenako. Nahazoko fahalalana be dia be amin'ny resaka administration sy sécurité infrastructure, fomba fiasa DevOps, service AWS fampiasa vitsivitsy. Manentana antsika tanora oatra liana sy tia handalina amin'ny développement informatique sy ny cloud computing, midira amin'ny page Facebook Orange Digital Center Madagascar. Orange. Jusqu'au 15 janvier, tentez de gagner avec notre grand tombola fin d'année une superbe voiture. Participation valable pour tout achat dans tous les magasins Cosmos et sur le site www.cosmos.mg. Aussi, profitez de nos offres promotionnelles. Possibilité d'acheter à crédit avec l'offre Crédit Cosmos Mirinch. Achetez maintenant et payez en 2023. Cosmos, c'est des produits originaux avec garantie, une livraison et une installation gratuite. Un service après-vente professionnel. Cosmos, votre partenaire de confiance. Fantatrareo ve fa miverina ny aorta Yama? Andrafo tsy le taloha io a. Miaraka amin'ny endriny vaovao be sy tsiro amin'ilay akafistika mitondra hery sy tanjaka. Ilay aorta manampy anao hiatsika tontolo andronao e. Misy tsiro vanille, fraise ary coco natao ho an'ny rehetra amin'ny vidiny 700 ariary monja. Yama, ilaiko tsotr'izao. Waouh! Fahita lavitra, frigo, micro-ondes, cuisinière, adjoint fer à lisser.
Hita ato amin'ny magasin SIDEF avokoa ireo fitaovana rehetra ilaina amin'ny andavanandro. Tsy izay ihany fa azo atao ihany koa ny mividy ireo entana ao amin'ny tranokala www.sidef.mg ary maimaimpoana ny fanaterana azy eto Antananarivo sy Toamasina. Tena afa-po ianao koa manatona ny magasin SIDEF Sonerano, Akorondrano, Radio Lasoarano ary Toamasina na tsidio ny www.sidef.mg. SIDEF, une garantie de qualité. Miafaka ny fankalazana ny fety Noely miaraka amin'ny La Grande Braderie de Madagascar ny 20 Desambra ao amin'ny kianjan'ny Bare Mamasina. Ho afa-po ny mpianakavy satria ankoatra ny fianambidy 5,000 isan-jato amin'ireo entana maro isan-karazany dia misy ihany koa ny fialamboly natokana ho an'ny ankizy sy ny tanora. Azo antoka ny filaminana sy ny parking. Manome fotoana ho anao ary ny La Grande Braderie de Madagascar ny 20 Desambra ao amin'ny kianjan'ny Bare Mamasina. Partenaire Salon RTG. Big Bang Booster, 31 décembre, le plus grand réveillon de Tana. Ce samedi 31 décembre 2022 au casque Pekaziro Madarail Souaran à partir de 18h. Big Bounce, avec 2 ambiances en simultané, enflammées par les meilleurs DJ de Tana. En showcase, Mad Max, FSC Music, Souta, Battle, avec 200 000 arrières à gagner. Sponsor officiel, Booster, média officiel, DJ. Big Bounce Booster, 31 décembre au casque Pekaziro Madarail Souaran, Mad Max, FSC Music, Souta. World Cola Qatar, votre village du football en plein cœur de la ville. Diffusion des matchs de la Coupe du Monde sur des écrans géants. Paris sportifs, concours de jeux vidéo, divers jeux et des lots à gagner. World Cola Qatar, du 20 novembre au 18 décembre 2022 au centre commercial Tana Waterfront à Boudvoun. Sponsor Platinum, World Cola, Presto Garden, Vidiou. Sponsor Gold, KFC, Injet, Materoto, Makai, La Plantation, Cheese Balls, Remax. Sponsor Silver, Tana Waterfront, Bet 261, Magic Square, M-Technics, Concert Audio, Gascom, un événement carré bleu. Suite à plusieurs demandes, une deuxième vague de tests pour Antananarivo aura lieu du 17 au 18 décembre 2022 au CDLIVAT pour gagner sa place à la clinique de la Fondation Real Madrid. Les 38 meilleurs joueurs sélectionnés dans les provinces d'Antananarivo, Toamasina, Mahajanga participeront gratuitement à la clinique. Lieu et date d'inscription, Vatel-Akorondrano du 12 au 16 décembre 2022. Droit de test, 60 000 arrières. Infoline 034 47 015 25 032 65 816 21. Partenaire média RDJ. Partenaire logistique Indnoum. À la Madrid, Ina Damas. La Grande Braderie de Madagascar du 21 au 24 décembre au stade Bare Mamasina. RDJ am Siv Maraina. Rivotra. Ny agenda alefa sy le Agenda le rehetra. Zaza rapitaiza tamin'ny rapitaiza au palais des sports Inona izy io? Ankizy ino zany taloha ino zaza rapitaiza sekoly taloha zany hoe ny 7 hatramin'ny 10 volana desambra ho avy zao izy ao palais des sports Mahamasina ifandrombona n'ireo mpanao rapy gasy sy vazaha tena maro zareo ao Youssoufa, NUTA, Bastaflex, Olkainry, Blako, Chila, Grodash, Itsdia, Noémia, iaina le Noémie io eo ihany koa X-Men i End of Week frein avy any France reo DJ Kerry, DJ Killer Mike de eo koa ry DJ Mist, DJ Crazy Ice farakoragnonao zay zany re tovolahy psychopathe Daopy Bolo Epistolier Media NBL Zio Oscar anarany zany Fitia Das Records Joyce Menamakoa Jupa Fly Sabudak Yokenika DJ Melo Jay i Judas Kipikilas reo namadika ny Jesoa raha karahan'izany tsy tsara Solabel reo zareo ny fandimidimby eo misy gasy reo misy vazay reo de resaka rapy fotsiny 3 andro irana amin'ny 7 ka hatramin'ny 10 4 andro zany 4 andro zany
7 ou 10 ko efatrandro 7 8 9 10 zara-pitaiza ao palais des sports fa na dia efa mizotra raha ny amboara eran-tany a dia tsara ihany foana ny mbola miresaka any satria mbola hiditra amin'ny ampahifadana antsika ny fantatrosika tsara moa fa ny marka Hisense zay moa fa makeny io ny mpanoana ofisialy an'ity amboara eran-tany ity a misy ny tolotra zay omeny izy ireo a ho an'ny eto Madagasikara dia ho an'izay manjifa ny Smart TV Hisense zay meo amin'ilay hoe 50 pouces Smart TV Hisense 50 pouces zay misy marika soratra hoe H mariana tsara soratra hoe H mandoa $80 ianao rehefa mividy an'izy io zay avy hatrany dia mivatana any amin'ny FIFA izay vola izay ahafahanao mijery manontolo ny lalao rehetrarehetra amin'ny fidinany amboara eran-tany zany zay ny teneniko mbola mizotra trany any eran-tany zany an'izy ty TV Smart Hisense ity zany mandoa $80 ianao dia afaka manjifa manontolo ny lalao rehetrarehetra satria tonga dia manaraka avy hatrany any fahitalavitra Smart TV io zany izay sary rehetra izay fa manaraka izany ihany koa dia mbola mitohy ny fihenam-bety-goavana zay 20 isan-jato ho an'izay rehetra manjifa ihany koa ny Smart TV 85 pouces marka JU izy io dia azonareo ampli bafina maimaimpona izany rehetra izany ny ahitana an'izany moa dia mazava ho azy fa ao amin'ny baolay zay misy eto Antananarivo etsy Soarano dia misy any Tomasina any izy moa ny Antsipiriam-Bavao amin'io iarahana fanamarinana misy izy ty i Blako amin'le rap teo araka mahazatra azy moa dia tsy tonga izy araka mahazatra azy dia tsy tonga izy fa nisoloana ny Sir Samuel izy na Sayan Soupakrio dia raha arivo izy io manomboka amin'ny 3 dia efa eo i Sir Samuel miaraka amin'ireo efa nitonontononiko sasan'ireo dia tongava Coucou Stéphanie manantena ny mpanakanto rehetra moa azo logistika tahaka ny zazarapita izy io mafy dia mafy ny logistika ao ny scène ny lumière ny sono ao dia ny tsara indrindra efa manomboka miatsara daholo koa fa ny manahirana kely ao anatin'le izy mantsy aloha misy karazana seo misy karazana zavakanto misy karazana zavatra tokony hifampizarana tsy manana an'le oety manana rehefa ataony kajy manahirana be maheno rehefa le vita rehefa mpisehoana amin'ny tena hoe ohatra ny tsy ampy ny pibanareo hoe zavatra makararisaina ny mpikarakara mihitsy izany satria tsy misy mahafantatra hoe ohatrinona moa no laniana hafeny toerana anankiray fa ataontsika hoe ny kanto zany ao anatin'ny fijerena fitaratra dia mafantatra ny mpanakanto hoe kanto kosa raha ty ataoko ty fa tsy hoe tsy milay iva andeha ataoko ihany dia lasa foana sezizo ny olafitry ny ingénieur eto Madagasikara na ny ordre de jeune ingénieur de Madagasikara dia manolotra antsika ny andasa aloha fitaikany anaty terre migalabona ry avy eo salon de l'ingénieur zay tanterahana ny 12 ny 13 sy ny 14 décembre ho avy zao ao amin'ny Radisson Blu etsy amin'ny Tana Waterfront Ambodivoana no anatanterahana izany ordre des ingénieurs de Madagascar ao anatin'ny fandaharam-potoana amin'izany nisy ny fampirantiana isy ihany koa ny adihevitra rahana alohabary andasina ny conférence thématique atélé d'innovation, démonstration de technologie ary recrutement ty ho tsy haiko mandika azy amin'ny teny gasy ty rencontre B2B B2C ty isy an'izany ao anatin'izany salon de l'ingénieur zay tanterahana etsy amin'ny Tana Waterfront izany io no raha eo ambany vehina dia matoa filoha-pirenena filohan'ny république zany dia misy ny foire international de l'élevage et de la production animale adika amin'ny teny malagasy madiodio kely foire raisam-pirenena momba ny fiompiana sy manodidina ny biby ao zany aomby kiso gazy rehetrarehetra io ny valiko hatramin'ny faraika ambin'ny volana desambra amin'ny Stade Barea misy ny fampisehoana dia misy ny varotra fampisehoana dia misy ny spectacle d'animaux zany biby manao fampisehoana biby manao fampisehoana alika le misaoty reny ka momba ny alika angamba dia fibaikoany any alika spectacle d'animaux dia misy ny rencontre d'affaires dia misy ny table ronde misy ny conférence débat dia misy ny food court misy ny fanentanana maro isan-karazany misy tombola ny vidim-pidirana dia $10 ny valiko hatramin'ny farika ambin'ny volana desambra zao zany hoe manomboka androany ao amin'ny Stade Barea vidim-pidirana $10
Amin'ilay fampisehoana le ao amin'ny palais des sports amin'ny 18 décembre dia matahotra io Obélix hoe idée fixe hoe hoentina sa tsy. Ento le ary le alika kely. Vahoaka. Eno a. Zakady. Ina ny atahoran'le alika kely. Ma hoe tsy zatra vahoaka be le izy azony. Possible fa tsy hitany lany le an'iny a. Fa idée fixe aloha zany adressena tsara ihany amin'izao a. Ny fantaniny bandekama dia mbola valiko ihany. Zajaro entiny eny amin'ny toerana be olona aloha izy. Azo atao hoe manager créateur zany fiantso azy zay tsara indrindra sady tiako hoe. Croatie sy Brésil manohitra ny tantara ao amin'ny seho izay atao zany dia tonga isika rehetra satria efa nahazo ny autorisation sy nahazo ny partenariat miaraka amin'ny Blue Line sy ny World Sport zany ny fampisehoana iarahana amin'ny 18 décembre io amin'ny palais des sports dia ny circus Momota rehefa vita zany ny baolina dia ny écran géant ampiasaintsika hanaingona ny sehatra mandritra ny fampisehoany ry sy ny cirque dia mijanona eo dia GT hijanona ao amin'ny palais ka hijery ny finale. Fanazavana mbola omeny live pro dia amin'ny fotoana manaraka fa ny zavatra teneniko dia ity hoe zay mijery ny fampisehoana ao anatiny ka te hijanona zany hijery ny finale la coupe du monde dia afaka mijanona ao satria na ry live pro dia na ry labandy Momota dia lohambolina daholo. Ny fakanany sary mantsy ny azavaina amin'ny olona rehefa vita ny seho dia miankina amin'ny toetrandro. Raha tsara ny andro dia amin'ny lavarangana atsimo sy amin'ny manodidina ny palais zany ny akanany sary. Dia efa misy ny photo bouffe ho antsika rehetra efa homanina ihany zay. Ny fampisehoana dia manomana godisy kely ohatrany hoe t-shirt miaraka amin'ny kambana, t-shirt misy sarindry Momota, misy sarindry ankizina Momota rehetra. Ato misy message ihany koa hoe mba antanio kely koa hoe zaho tena efa mananky ny telopolo zany mbola tsy manana ankizy fa dia tonga afaka mba te handefa tsy manao satria tovavy miaraka aminay misy mananiky ny dimy manjary ohatry manao reportage hono izy. Tonga fa bebe mba fitaizana kely apetraka amintsika rehetra Dadabe aroa ihany tena jere tsara fampisehoana ny jereko ny Cirque du Soleil. Ny Cirque du Soleil dia anatina chapiteau lehibe anankiray omby olona 10,000 dia manontany statistika teo amin'ny kesy fa teneko anareo hoe 300 ny ankizy kely fa ny 700 ny mpijery an'ilay fampisehoana isakin'izay mahatsiaro dia olona lehibe zany hoe ny fampisehoana tahaka ny circus Momota io dia mahafinaritra ho an'ny lehibe ihany koa satria misy acrobate ao misy jongleur ao misy trapéziste ao misy magicien ao misy ventriloque ao dia misy nitarika Momota et compagnie ao manao ny hira mahafinaritra ao super musique dia zany dia ho anareo rehetra te anontany momba an'ireo be ireo dia makao nareo dia avy ao amin'ny ilazana isika fa misy handball kitra amin'ny télévision Croatie contre Brésil rampitso izy io ny ora tsy haiko amin'ny enina dia amin'ny 10 alina amin'ny 20 alina indray amin'ny 10 ve Pays-Bas sy Argentine amin'ny 10 alina Pays-Bas sy Argentine koa mahazo toy ianareo mijery baolina fa azadiny fa miasa ianareo ny ampitson'iny ny sabotsy sabotsy amin'ny enina Maroc sy Portugal dia sabotsy amin'ny 10 Frantsa sy Angleterre. Ny 13 décembre zany hoe ny herinandro kely aoriana io na efatrandro dia i Brésil sy Argentine manomboka amin'ny 10 ary ny 14 décembre dia i Maroc sy Frantsa amin'ny 13 sy 14. Ny 18 décembre manomboka amin'ny enina adin'roa ny fampisehoana amin'ny circus Momota dia i Brésil sy Angleterre manomboka amin'ny enina amin'ny alahady 20 décembre. Zany pronostikako zany ravana dia forcé be zany fa fitiavako ny teneniko teo. Ny B2B bandakama business to business dia B2C business to consumer. Lalao irasa-pirenena goavana lalao irasa-pirenena goavana eo amin'ny kianjan'ny Maki amin'ity farany herinandro ity amin'ny sabotsy 10 décembre manomboka amin'ny 1:10 ora rugby A7 féminin ny Maki A7 malagasy iona amin'ny La Réunion amin'ny 3 ora kosa ny 15 Maki de Madagascar iona amin'ny La Réunion eo amin'ny taranja baolina lavalava ny alahady 1:10 décembre lalao ara-paralahina ny série A iona amin'ny FTBA amin'ny 7 ora izay amin'ny 1:10 ora kosa
kosa ny match top 20 ny FTAT eo na amin'ny FBM amin'ny ray ora match top 20 ihany koa ny TAM eo na amin'ny SCB ary amin'ny roa sasany lalao iraisam-pirenena A7 féminin vehivavy ny maky vehivavy A7 ifampikatoka amin'ny La Réunion. Tongava maro ny vidim-pidirana dia 3,000 ariary ary ny gradin dia 5,000 ariary. Lalao iraisam-pirenena etsy amin'ny kianja ny maky Andotapenaka. Tsisy match ana troisième place ve ny coupe du monde tsisy tsisy match ana troisième place tsisy tsisy zany tsisy ao anatin'ny programme aloha tsy misy satria mahaliana ny match ana troisième place ka rehefa tsy programme ato izy amin'ny fomba official dia tsisy zany. Ny seho manaraka amporisihana-tsika ary ho anareo izay miheno any amin'ny any Jordanie sy any Rome iny tokava ny Rome Saint-Jacques mba tongava any amin'ity fa akaikaiky ny tiany ity sur le pont d'Avignon on y danse on y mange et on y pense doboka faliana miaraka amin'ny tarika vokininina sy Yaksa ary Joyka ao Avignon amin'ny faran'ny taona raika amin'ny 3 décembre ao amin'ny trano fanaovam-petin'ny commune ny Altaï de Palutz. Izy io dia réveillon miaraka amin'ny grand buffet à volonté dia maro champagne isaka latabatra toy ny mahazatra ka dia tongava isika rehetra amin'ny ilany atsimo atsinan'ny Frantsa rehetra iny Gottlieb Lili ary Yaksa miaraka amin'ny Luka vokininina sy Yaksa ao amin'ny DJ kosa dia ny DJ Joyka dia efa avoaka amin'ny compte sy ny pejina rehetra eo ny numéro ahafahanareo manao ny famandria-toerana ny olombelona rehetra tsotra dia €90 ary ny folo ka hatramin'ny 12 taona dia 530 €. Ny zaza tendakanina latsaka 10 taona dia mitipotsiny anaty monsieur ka dia tonga averina indray ilay programme rariva ho an'ny zaza rapitaiza amin'ny 3 ora amin'ny teo ariva ety dia i Sir Samuel na i Saina Sopaklo no ao palais des sports rariva satria tsy tonga i Blako araky ny mahazatra azy. Fa ve sy Blako? Avy any pitany io. Go dia mbola any Qatar kosa izy ko zatra ka marokana mbola fa maro ndasao tsitako nale tena maro manaraka teo makasika ny aiza ary le izy teo le finale coupe du monde tsia makasika ny deuxième vague ny inscription amin'ny talata amindray sabotsy 7 amin'ny enina ny match de 3e place misy sabotsy 7 zay ionan'ny Maroka sy misy 3e place io ny deuxième vague ny andian'ny faharoa ny andian'ny faharoa amin'ny fisoratana anarana amin'ny Axis Madagascar ilay stage Real de Madrid dia ny 12 hatramin'ny 19 décembre zao amin'ny Vatel restaurant à Korondrano. Ny andro anaovana ny test dia ny 17 décembre eny amin'ny CDL Ivato. Reto avy ny ilaina vola €9 fanamarina paterana na bulletin de naissance na ny photocopie ny livret de famille dika mitovy amin'ny bokim-pianakaviana sary tapaka enina ary photocopie ny karapanondro ny ray aman-dreniny. Ireo zany no fanomezana fahafapo atsika zay mbola hiatrika an'ilay Real de Madrid fihofanana iarahana amin'ny Real de Madrid. Allô saika no hevitra kely mikasika ny Lali alefa ny hevitra hoe ny Lali dia samihafa ny slalom. Ny Lali dia mandeha mafy be ny tomobile slalom kosa. Ary maninona no mbola tsy avokako ato ny ampaefadalana anankiefatra manome hevitra fotsiny araka ny fahitako azy ry havana malala mijery ny coupe du monde any Qatar mety tsy ahagaga loatra ary mety hahafinaritra antsika raha i Maroka ny mahazo ny coupe du monde amin'ity fanontaniana petraka amintsika malagasy ivoaka any amin'ny arabe ve isika ively vilany raha azo ny Maroka ny coupe du monde. Izaho dia miteny eto fa ivoaka eny amin'ny arabe aho eo am-palais ivoaka eo amin'ny arabe amin'ny palais raha mandresy Maroka amin'ny finale. Izy ny tiako iona amin'ny Maroka raha ny faniriana ato am-po fa ny faniriana amin'ny fitiavam-baolina dia France manao finale satria ato amin'ilay ligne à droite manko zareo dia tsy hita be ihany lazaina. Mahafinaritra na i Argentina na i Brésil no miona amin'ny Maroka amin'ny finale. Ny match tena arako indrindra amin'ireo efatra ireo dia Maroka Portugal. Rehefa iona i Anglisy sy ny Frantsa amin'ny asabotsy alina dia izao techniquement sy tactiquement mafy kokoa ny attaque Anglisy. Défensement parlant mafy kokoa ny défense ny Anglisy. Noho izany alay adiny baolina. Pays-Bas sy Argentine
matahotra mpitiavana fa Argentina ny alaiko sady aty apokotiny mahafinaritra anary le rony mahafinaritra ny analyse ny namana modeste tamin'ny assise ampois amin'ny Argentina satria fohy tokoa ny Argentin dia ny tombony ho azy afaka mirafarafa be izy tsy dia mora menjera loatra ary ny balle au pied izy rapide fa matahotra ny Pays-Bas zay amin'ity ndray mitoraka ty aloha zany tena mahita hoe tena mahery le rony James Freeze sy sisa mafy le rony dia eo indray koa i Croatie Brésil amiko indray kosa mbola latambatra aloha reradreraka ihany Croatie na mahazo 5 andro fialan-tsasatra ary dia i Brésil no pronostikako amin'io noho izany na i Brésil na Argentina manao famaranana amin'ny Maroc zany tena mahasafinonoka eo amin'ny resaka baolina kitra raha maresy Maroc dia mampirisika antsika malagasy da hivoaka eny amin'ny arabe isika satria mandresy Afrika zay ny analyse technique moa ry Bandekama sarotra be ny manao ny analyse technique amin'ity resaka coupe du monde amin'izao ity ny antony zay ekipa nanao rehetra misy azo niraisina daholo ihany ka fa baolina ihany moa pronostikako tsy misy tir au but ireo match efatra quart de finale ireo fa ny demi-finale anankiray no misy dia pronostika mandinika zany fa tsy pronostika ny antony tenenako an'izany dia zao ny score raisiraisy ny score 0-0 no mampisy tir au but ao anatin'ity fa ny score n'ireo quart de finale ireo nefa tsisy anatonatona zay 0-0 zay ny antony resaka attaque défense fantanina mipetraka anankiray tsy fantanina fanamariana foana amin'ny fomba itenenana azy eo atsika mpakafy baolina ny daka amin'ny but sanction any amin'ny surface de réparation mandritra ny lalao dia penalty ary ny daka au but rehefa nul mandritra ny 120 minutes dia tir au but azavaina penalty dia sazy ny tir au but tsotsoromamby isarahana samy hafa io mandaka tsy misy sazy io fa tsy maintsy dia zany eritreritra raha mandeha moa baolina tony ry Bandekama ave mahay lalàna ana baolina tsara raha tena sorena amin'le arbitre dia kofoniko le riva ataoko mody tsy fanamiana raha tsy fanamiana tsy manino indro ny trangan-javatra toy zao ny ray dia malagasy no nanao anazy tsisy tsy nalalan'izany nanao ndosy telo sy roa arivo noraisiny le raha namana baolina dia nitsiny tany amin'ny mpitsara hitanareo baolina ny français nisy arbitre izany naraha ty arbitre frantsay i Foclef le ty frappara foana ty anjoako nohatra mifandijy tao le vanty fa le izy ke misy arbitre maneritrikery dia anaty jeu ane le izy anaty jeu zany le izy tonga dia koforona misy anankiray kofaroa za zany mahita hoe maninona ny tir au but amin'ny farany raha atao cornera dia tsy asina goal dia tsy asina défense mihitsy zay zany ny tir au but tapitra ny 120 minutes zany dia zao apetraka amin'ny cornera zay tiany zany ny baolina ohatra ery amin'ny coin gauche dia tsy asina goal dia tsy asina nizaniza but vidany eo dia samy mandaka eo mety afinaritra any mba hovaina ange ny règlement asina iny asina banderay dia goal ray amin'ny voalohany aloha ataon'izay dia amin'ny 2025 hovaina n'le teneniko teo zay dia misy koa anankiray tiako tenenina hoe atao an'izao koa ny penalty ny tir au but amin'ny farany eo amin'ny centre amin'ny baolina any dia le goal saina mijoro fa tsy mahazo mihetsika mihitsy ny tongony raha vao mihetsika ny tongony tonga dia maty ny baolina dia mandaka le bande very zay mahafinaritra nge zany nge nataonay teo Mahamasina tamin'ny 26 tsadidiko izy iny zay ry havana ny amin'ny misy ny atao hoe mitranga mihemitra ohatra ny lelon-draza dia samy mijery ny mpanao baolina zay jereny misy fampisehoana ty ampitaiko kely amin'ny tsika mpijery tovovavy ray mahay mihira zay tsy tadidiko ny anarany miaraka anao fampisehoana amin'ny momoty compagnie amin'ny asabotsy tsy fantatro ny toerana isen'izy io ary tsy fantatro ny ora fa dia ho anareo any amin'ny tanàna io dia tonga avy mijery satria mety ho lavitra ianareo ka tsy ahitany any amin'ny palais des sports amin'ny 18 izy le tovovavy mba lefasy message ato ry fara izy le tovovavy mpihira reny le malaza tanora kehitiny reny le izy amin'izao zay aloha alefasa amin'izay vahiny raisiny vahiny tsisy vahiny ka tsy manambahiny koa tsika amin'ity androany ity efa hoavy efa olevitsika zao le izy mody ohatra zao rehefa olevitsika atroatsy efa hoavy daholo indray zareo atovy kelikely any Bandekama erika atovy rapidapida vao tsisy goto tsy tafiditra tsony amin'izao fa 5 novembre zao 38 novembre ndraiky vao tsisy vahiny
Isy ia dia famoafoa daholo ny zavadrehetra eto amin'ity fiainan'ity zao a. Dia eo mifametsiny etontsika dia fampisotony etontsika dia inona koa rehefa ninona etontsika ny sasany manana eritreritra mety ho tsara fa ny fomba fanehoana azy ny tsy tsara. Ny sasany ndray mety misy eritreritra mihitsy tena ny animba tsotro zao fotsiny dia misy hoe tia raha koa atsika tia raha tsika raha misy zavatra anankiray diso kely deboka hitatra be zava-doza tia raha moa dia jus anankiray ny amo zavatra ohatrany hoe mba fanomezam-boninahitra sy fahatserovana fa tena tsy nahalala mihitsy ahako satria sady ny tsaboa izy no tsabo tao amin'ny fianakaviana hoe efa lasa professeur Rakotsizafy fa tsy naheno raha tsy nandalo tao amin'ny espace médical ao an'ny namana hery ho an'ny zanany ho an'ny fianakaviana rehetra tena tsy nahafantatra fa dia mipetraka pahatserovana aty aminay tanteraka professeur Rakotsizafy tao anatin'ny fikarakarana ny resaka taolana rehetrarehetra sy ny resa-batana rehetra dia mahatsiaro azy na tsy naheno aza tamin'ny fotoana nalasana mba tsy mpiteny avy ety apoky izay moa zany an'izay nahalala azy ihany koa misy surnom zay moa ary professeur Rakotsizafy dia akamako be fa tsisy atao dia makany dia miresaka so mon ami petraka mon ami elao zay nitadiko azy ry havana misy surnom omen'ny mpianatra azy teny amin'ny université fa efa mba fahatserovana moa zany rehetra zany ry havana ho anareo rehetra izay hijery ny fampisehoana amin'ny 18 décembre dia aza adino mitondra fanampim-bola fa misy sakafo ao, misy kilalao be dia be ao, misy t-shirt be dia be, misy sary fahatserovana ho an'ny ankizy dia misy ihany koa ny fakana sary dia le fakana sary io misy maka sary isika rehetra dia tsy sakana na maka sary amin'ny telefontsika fa ao dia misy namana aka sary dia azonareo no eo misy sary mahafinaritra manko ny mahazo sary ohatra 15 9-12 na 10-15 na lehibe noho izay dia eo dia azo le izy rehefa mba tonga any an-trano dia mba atao anaty cadre le izy satria ny fitahiriza tsara ankehitriny dia nentin'ny fandrosoana sy ny modernité amin'ny sary ho tehirizina amina telefona nefa ny amerikanina namorona ny Facebook ny amerikanina nanisany velatra tamin'ny telefona fa ao an-tranon'ny amerikanina dia feno sary misy cadre izany hoe jerena isak'izay mandalo ato anatin'ny telefonako zao ity Samsung tranainy kely ity Huawei kay misy sary 3000 dia efa tokony ho fafana ny sasany dia afindra ny sasany tsy fohy mihitsy moa le izy zany dia misy fakana sary tahaka an'izay zany ny 18 décembre io dia maka sary tsika tonga dia azontsika eo no eo ny sary ho an'ny mitondra ny ankizy dia ampanaovin'ilay akanjo ohatrany amin'ny carnaval sy amin'ny fety isan-karazany ireny ny ankizy rehefa tonga any amin'io fa izay mahafinaritra indrindra dia omenay loka ihany koa omenay loka ohatrany hoe loka spécial zany ho an'ireo rehetra izay mbola tsy nijery ny Wakanda Forever dia mandehana mijery ary rehefa hijery dia manaova mijery amin'ilay 3D ela mahafinaritra mampindrana zareo zany ny eny amin'ny plaza ihany koa dia mandefa any Avatar 2 Orange, papier toilette, sorte d'eau. Manolotra anao ino montsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra fafa hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Dumont mifandarana nefa dia tsy miala mizafy zay mare vahiny zay manasa olona alasina hitanana lavilaka misy masaboty manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikalikany ianao maraikitra tsy mandeha amin'ny zélone fa tianareo foana Mahasana ny tontolom-piainanao. Orange. Miazo endrika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette sorte d'eau.